Eny ary tompolasy tongovavy tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS radio Mada ihany koa, ary dia hafaliana tanteraka no iarahana aminao amin'ity fandarana miara-manonja MBS radio Mada ity. Alakamisy 7 Jona 2024 isaorana ilaina ary izay nanome antsika andro vaovao indray, ary afahantsika ihany koa miserasera amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra, ary eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook toy ny mazatra. Feno dia feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity, satria eo ny famakafakana, fa eo ihany koa ireo mpisehatra afaka minitra vitsy dia hiakatreto namana faniry Razafy Manantany ka ny solombavamboaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo Mamrapenindrina, sady questeur fahatelo ihany koa eo anivon'ny Tiko Madagasikara, sady secrétaire général ihany koa ny Tiko Madagasikara no hiakatsehatra eto. Aorianan'izay dia misy ny fanazava-kevitra hoentin'ny namana faniry Razafy Manantany mombana aloha hevitra izay everitsika fa tena mahaliana ihany koa. Tsy hoe tsy mahaliana moa ny loha hevitra hafa, fa izay hoentiny eto dia mahaliana momba ny fiainam-pirenena mazava loatra ho avy eo izy. Aorianan'izay dia hiakatreo Andriamatoa Leno Razafy Arsan, izy dia filoha mpanorona ny FIAM, ary eo ihany koa ao anatin'ny V3MT. Taorianan'ireny antso nataon'ny président Marc Ravalomanana ireny, araka ny tenentsika, dia totoafo ny fanohanana sy ny fanamafisana an'izany antso nataon'ny président Marc Ravalomanana izany, ny amin'ny ipanjinana ny resaka fikonan-doha amin'ny pirenena, ary izany moa dia loha hevitra goavana be. Ilaina ny manamafy ary mamerimberina ny foto-kevin-dehibe ao anatin'ny izany fikonan-doha pirenena izany, na ny concertation nationale. Any amin'ny tapany farany amin'ny fandarana dia ho avy eo i Alain Ndrebiseza hitondra faneho-kevitra ihany koa. Izy moa dia anisan'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny RMDM izany, raha tsy resaka afa-tsy ny eto amin'ny faritry Antananarivo izany. Ankoatran'ny izay dia ny faniriana dia ny hoe niarahanao hatramin'ny farany amin'ny miara-manonja MBS radio Mada amin'ity fotoana ity, mba hahafahanao zany maharaka tsara ny raharaham-pirenena, satria dia efa ambara ombenombeno fa maro ny tosa-kevitra, ny fanazavana etseroa, ary ireny rehetrarehetra ireny dia mipaka any amintsika vahoaka. Anjarantsika no mandray, anjarantsika no misaintsaina tsara, anjarantsika no mamakafaka tsara, ary mitondra any amin'ny fanapahan-kevitra izay rehetra izay. Ka ny aperantsika hatrany dia ny hoe ny fahendrena malagasy, ny mamy atelomy ny mangidy aloavy izany. Eny ary tompolasy tombokovavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika, ary dia ny namana faniry Razafy Manantany avy hatrany zany no andray ny député Mamy Rapenindrina. Efa volombonina eo izy ka dia miaraba ny namana faniry aloha, miaraba ny namana faniry amin'ny izao fotoana maraina izao. Ny tsy azo adinoina ihany koa anatin'izay dia ny fiarabanina manokana ho anareo izay mangataka ny arahaba manokana, satria tena manaraka akaiky ny fandarana. Ary raha ny hoe ny isan'ny fandarana miara-manonja MBS radio Mada no ny saina, dia efa tena maro dia maro tokoa, ary ny fisian'ny fandarana tahaka antony dia misy fiantraikany tompoko amin'ny fiainan'ny isa-tokantrano, isam-batan'olona, amin'ny maha olo-pirenena, amin'ny fiatrehana ny raha-pirenena. Eny ary izay no hoe laha tompolasy tompovavy fa dia miaraba namana faniry omenanao avy hatrany ny sehatrary. Andraisanao ny député Mamy Rapenindrina Ndahoary.
misaotra rina de miaraba ny mpijery mpiaino mpanaraka antsika ihany ko amin'izao maraina izao de mandefa ny kokoa mivantana ho an'izay manaraka antsika satria sady misy manaraka mivantana moa zany de mamaly ny MP samihafa ato sy mamaly ireo message zay ifampiresana zany ifandraisana amintsika rehetra ny isa tokantrano zay resahako izay de ny any ivelany indrindra dia anaovana an'izay kokoa sy araba izay tena betsaka ny zavatra ho resahantsika amin'ity androany ity ary misy lafin-javatra lehibe mihitsy izay hitondrantsika fanazavana satria ny fambarako matetika de hoe arao ity fandarana ity fa rehefa manaraka amin'ity fandarana ity ianao dia misy dikany sy misy antony daholo ny zavatra resahantsika sy ambarantsika ato anatin'izao fandarana izao de misy zavatra ho resahako rehefa satria mivoaka tamin'ny filakevitry minisitra lizy zay ray volana teo eo no nyresahany député fetra azy ary teo amin'ny tapa-bolana teo niaraka ny resaka izay resaka zay ny tenako sy député fetra de ho averintsika izay rehefa aveo satria fantatra ny connaissance de cause na zavatra marobe tsika io ary tratrana pression io fanjakana io any ambadika any de io mahatonga azy misavoritaka io ary sahirana amin'ny zavatra rehetra zay ataony ho resahako eo zay rehefa aveo fa ny iaraka amintsika aloha zany mazava ho azy de efa fantatsika fa ny solombamboaka ny Madagasikara mamy Rabenirina zay questeur fahatelo secrétaire général ny antoko tim député voafidy tetsy amin'ny district Nambohitra Atrimo raha ohatra ka tsisy mifivana satria efa nampandrenesina atsika fa tokony ho avy eo Alain Ndrimiseza de hiara-dalana amintsika eo mihitsy izy rehefa aveo efa manao ny fandaminana amin'izany tsika rehefa aveo satria ity raharaha ty de miazakazaka isan'andro san'andro ary zay fiazakazahany zay de hita le panika hita le olana eny anivon'ny fitondram-panjakana am'le ady atrano any Mahajanga am'le ady atran'lay mpiambana eo anivon'ny PCA ny Hermady ny CA plutôt ny Hermady lay ministère fitaterana le olana anaty am'le fanohanana fitondram-panjakana ka ny olona zay tena efa tena mahamenatra na fomba fanionkeviny sisa no mijoro manao an'le fitondram-panjakana tambadiko nomalitsika nahita an'izany tamina fitalavitra tsy miankina tena mahamenatra mihitsy na ny fomba fanehoana hevitra na ny fomba fijoroana ohatran'ireny sisa ry tatandraza sisa ny samiaro an'le fitondram-panjakana de miresaka zavatra n'importe quoi paradisa ny resahana ao anatin'le izy zany ho resahantsika fa finalement rehefa mandeha raha de ataon'Andriamanitra mipoitra eny ihany marina maizina sy tapaka ny jiro ary le filoham-pirenena mihitsy no miaina sy ino moa zany mahita mivantana an'izany fa ny jiro tapaka sy jiro niainana tapaka lava io ary délestage ary nitarika fampiten-javatra de efa niainana voaka malagasy nandritra zay telo taona zay de mipetraka amin'ny fanontaniana napetraka le filoha fony izy candidat hoe misy fanjakana ve eto de anjara mametraka fanontaniana tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny omaly teny amin'ny CCI vato iny satria saika anao an'le saritsary ny io zany misy diversion na concertation quelque part foana ataon'la fanjakana colloque nitondrany azy fa aty amin'ny teny gasy izy de fikaonandom-pirenena momba ny fananantany io ary rehefa tsitrak'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra mbola tsy miditra amin'ny fond le izy tsika fa formalize de miseho ohatran'ireny de tezitra amin'ny filoha mametra-panontaniana filoha ohatrany tsy mety tsy rariny zao fa izy momba ho atsony le vahoaka malagasy rehefa tapaka ny jiro tsy afaka hiantso minisitra izy ary raha miantso jirama izy ka mitondra fitarainana tsy voavalony jirama ny perte amin'ny isa tokantrano ny amin'ny fahampitena satria miaka-midina ny tension ary miteraka fahampitena ho an'ny isa tokantrano zany rehetrarehetra zany zay ny antony mahatonga atsika miteny hoe rehefa le vahoaka no miaina n'le zava-misy zay tena mitondra fijaliana ho azy ato am'izao fitondram-panjakana zao de tsy tsapan'le fitondram-panjakana zany angambana fa rehefa izy fitondram-panjakana am'izay miaina n'le zava-misy de tsapan'le izy hoe mafika izany de lestage zany na anatina minitra vitsy aza de mafy zany de lestage zany akatsika ohatra ary tokony ho tsapany rehetra ny zavatra nitranga teny amin'ny CCI vato iny tamin'ny fanokafana lay colloque momba ny fananantany zay ny amin'ino mbola resahantsika zany rehetrarehetra zany fa efa voniny atao kaiketo sady mbola natanteraka didy amanandraikitra maro samihafa koa moa ny député Mamy Rabenirina de omentsika tombony mialoha izy amin'ny fanokafana amin'ny fandarina zany hitondra ny adefitra miaraka amintsika eto miarabanao Andriamatoa Solombamboaka miaraba faniry miaraba ny Rina ihany koa miaraba ny
mpiaramiasa rehetra amin'ny MBS sy ny radio mata fa indrindra miarahaba atsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja miarahaba fa elaela tsy afaka niona noho ny antony maro samihafa sy ny sapanana maro ny fomba fitenitsika malagasy fa rehefa tafahoana de manararoatra mizara zay azo ifampizarana manantitra an'izany arahaba zany ho atsika rehetra na iza misy atsika. Eny ary Andriamato Solombamoaka ny Madagasikara efa nambarambara miaraka tamin'ny Solombamoaka fetra raha lamizafim-bololona anomaly amin'ny hoe misy atrikasa fikonan-doha atelier de concertation totosaina na karakaraina ny seni androany eny amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe eny Ivandry eny izay ho totosainy ty ravitra mikarakara amin'ny fifidianana ity. Betsaka moa ny adevitra satria tsika efa nisy fotoana andresaka ny amin'ny hoe concertation nationale. Zay ny tena adevitra ary zay no heverina fa hikaroana vahaolana ho an'ny firenena ka indrindrandrindra am'izay raha rehetrarehetra tontolo rehetrarehetra manodidina ny fifidianana sy ny filaminana ny fifidianana ho avy eo ary mbola afaka mandeha lavidavitra raha ilainy zany ho an'ny fiainan'ny firenena fahatreo aloha de ndresaka fifidianana. Rehefa naheno an'iny ny fitondram-panjakana de nivadibadika teo lehilamay ny fitenenan'izay ary niezaka ny nanatsatso izany concertation nationale zany fa tsy afa bela rehefa tonga ny vonina Europeana nandalo teto Madagasikara tsy maintsy manao concertation nareo ary napetraka izy ireo mazava tsara atao anatin'ny toromarika de miainga avy amin'ny toromarika ny vonina Europeana am'izay zany ny andrafetina zay endriky ny concertation zay satria ny cadre juridique ny mifehy fifidianana sy ireo tontolo rehetra rehefa fifidianana de ny lalam-pifidianana liste électorale ny candidat ny fahafahana manevitra ny fahafahany mpanao gazety manao ny asany sy ny sisa gn'atrany vola ampiasaina de ao ambadiky zany concertation zany ka rehefa tsy samanao moa le fanjakana député membre Bendrina de mamoriporona karazana concertation de iny hitan'ny ava nomaly nanao an'le colloque miendrika fikonan-doha-pirenena hoy izy ireo amin'ny teny gasy de zao ndray androany de misy le atrikasa fikonan-doha atelier de concertation tsy le concertation nationale la resahana nefa io fa concertation amin'ny fomba fijeriny seni fa am'le fahaizan'le fanjakana milalao am'le voambolana hanakona maso ny sehatra resam-pirenena zay ny zava-misy zany malaza ary zany malaza androany député membre Bendrina amma tompon'andraikitra voalohany ianao zay mahafantatra amin'ny ambaindainy ny zava-misy eo anivon'ny fifandraisana amin'ny sehatra resam-pirenena satria manandraikitra lehibe am'zany ianao anivon'ny antikotiko Madagasikara ary mahafantatra koa ianao ny lalany ty adevitra ity satria niona matetika tamin'ny volony Europeana sy ireo sehatra resam-pirenena toy ny Nations Unies sy ny Union Africaine ny Union Européenne sy ireo masovo samihafa inona ny azo ambara azo resana makasy ty fikasana anao atrikasa fikonan-doha karakarain'ny senité député membre Bendrina. Tsy fikasana tsoa moa izy raha ny tena marina fa efa tanterahan zareo androany ny azo tsoahana ao anatin'ny zava-misy faniry de ngamba afaka mitenitsika hoe misy miaino ihany ary tena enoina fa tsy araky ny feoentitsika tsy araky ny filan'ny zava-misy ato amin'ny firenena malagasy no akony na hoe setriny voaraitsika avy aiza moa voaraitsika avy amin'ny mpitatana ny firenena avy amin'ny fahefana-panatanteraka amin'izao fotoana izao fikonan-doha-pirenena ny resaka na verimberitsika ombieny ny filanan'ity fikonan-doha-pirenena ity mielohan'ny dirana amin'ny andiam-pifidianana manaraka ilaina satria iny manda farany rehetra teo iny nanomboka tany amin'ny taona 2014 makaty izay nananganana sy nandrafetana n'ireo lalàna mifeny fifidianana araka ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany de azotsika atao hoe nafahana nanao tombana rehefa tonga izao vanim-potoana izao nafahana nanao tombana hoe ahoana ny ainan'ny firenena malagasy an'ilay fifidianana inona ny zava-nisy ny rahantsika nahita ny zava-nisy ny rahantsika nahita ny ezaka natao ampilamina ny tany sy ny firenena taorian'ny fifidianana na dia fantatra aza fa be dehibe ny zavatra tsy voafehy tao na dia fantatra aza fa be dehibe ny zavatra tsy azo ny ekena tao ary tsy ny avaty amin'ny mpanohitra tsy ny mpisehatra ara-politika tsy ny olona voakasika mivantana zany hoe ny kandida ihany no mahita an'le izy fa na ny tompon'andraikitra teo anivon'ireny
androm-panjakana ny tatana fifidianana eto amin'ny fireneny reny aza de samy laza samy nyaiky fa nisy ny tsy fahatomombanana tsy azo laviny zany ary tsy eloka tsy fahadosoana tsy fahalemena ny miaiky an'izany de zay no mahatonga atsika ny antso foana hoe andao ara asiana fanavaozana asiana fampanarahana ny toetrandro ireo lalàna misy zay mahakasika ny tontolo fifidianana amin'ny akapobe ny rehetra tontolo fifidianana rehetra mihitsy a tafiditra ao anatin'izany a ny fanomanana ny fifidianana ny rafitra mifeny fifidianana ny fikirakirana fifidianana fikirakirana ny valim-pifidianana famoahana fifidianana fitsarana fifidianana fanaovana ny inonty izy ny fampelezan-kevitra sy ny sisa sy ny sisa misy akoatr'izay aza va zany hoe tsy tonga atao tsy voalazako avetrany fotsiny reny rehetrarehetra reny no atambatra de rahana mijery hoe raha izay aza ny traikefa sy ny tombanezaka hitantsika tamin'ny fanomboana ty repoblika faefatra ity ahoana ny fomba fahatsika manavao azy avaozina ampanarahana ny toetrandro satria fatatsika fa betsaka ny zavatra mandringa efa hatramin'ny lalam-panondrenana range efa nisy fotoana e nanoratra azy no efa miteny hoe misy zavatra tsy mety ao fa zany hoe lalam-pifidianana moa ny resahantsika eto de hoy isika hoe misy mienotsika satria ilay zavatra eritreretintsika no misy manambomboatra mampiasatsika ohatra fotsiny mivoana kely afaniry aty anivon'ny antoko timma mampiasatsika ny fomba fiteny reo dynamisation misy mienotsika misy mitazantsika misy manaramasotsika de misy mampiasa satria tena marina fa zay no atao reo dynamisation de zao tsika mampiasa ny fomba fiteny hoe fikaonandoam-pirenena misy karazany a ny teny faniry teo hoe coloque ny antony nampiasaina maly fa nadika ho fikaonandoam-pirenena teny gasy de lay zavatra atao androany ko de fikaonandoam-pirenena tsy ato amiko moa ny voambolana amin'ny teny frantsay ilazany azy fa ho atsika ilay fikaonandoam-pirenena raha dikatsika amin'ny fiteny frantsay de hoe concertation nationale ary amma fikaonandoam-pirenena azy tsy le endrika ivelany ny tadiavina hoe reo fa nisy nykonokonina ny aona nandritry ny adiny 2 adiny 4 eny fa nataoko hoe ndray andro ary tsy ampy zany ho fikaonandoam-pirenena fa ny atao fikaonandoam-pirenena de zavatra efa nomanina ary andraisan'ny rehetra avy amin'ny lafy valo anjara lafy valon'ny nosy lafy valon'ny firenena lafy valon'ny madagasikara fa tsy hoe olona tsopotsoponina etseroa ary andraisan'ny rehetra anjara hoy a na inona fironana na inona foto-kevitra mba hialana amin'ilay hoe fironana anankiray na ny en'ny mpitondra ihany na ny en'ny gouvernemanta ihany io nge averintsika foana fa azo atao ny manavao lalàna azo atao manao amandemana lalàna azo atao manao projet de loi makany am'izany fanavaozana lalàna izany fa mila ny hevitra avy any amin'ny be sy maro a akapoka anankiray de reny no entiny ny anivon'ny parlemanta hanana zay endrika volavolan-dalàna zay na dia hoe miainga avy any anivon'ny gouvernemanta ra ilay endrika farany rehefa avy eo de zay no andrasantsika araka ny voalaza mifaniry teo a efa saika zao tontolo zao no miaiky fa ilaitsika io fikaonandoam-pirenena mahakasika ny lalàna rehetra momba ny fifidianana io anovantsika anavaozantsika ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana efa izao tontolo zao no mahita fa ilaitsika zany zavatra zany de inona no ataon'le fa fitondram-panjakana mamorona saritsarina fikaonandoam-pirenena tsy lay concertation nationale fa am'izay endriny sy fomba filazany anaovany azy ihany mahita saritsarina fikaonandoam-pirenena angamba zay le ataotsika amin'ny fiteny frantsay keo hoe diversion zay indrindra de ilaza rehefa aveo hoe efa nanao fikaonandoam-tsika ny endriny nefa de raha tsika mahalala ny tanjona nefa de raha tsika mahalala fa raha tsy diso a ny tanjona any faniry to ohatrany hoe ho amin'ilay fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana zay indrindra izay efa nolaviny fanjakana tsy hoe nolaviny moa zany fa efa nitadiavan'ny mpitondra fanjakana hevitra tamin'ny fomba rehetra ny tsy anatanterahana azy efa nampiasaina na ny UCNI io azy UCNI io mihitsy ko zay anisan'ny mahatonga atsika
mangataka n'ilay fikonan-doam-pirenena ny anamboarana ny andraikitra sy fomba fiasan'io CNI io sy ny firafitra io CNI io nampiasaina io CNI io anambara hoe tsy misy ny teti-bola ahafahana manao an'izay zavatra zay midika an'izay tsy ianao ny omana ny tsy ianao an'io zareo fa rehefa teren'ny lalàna teren'ny fomba fijery ny resaka rehetrarehetra avy amin'ny mpanaramaso de tsy maintsy ianao an'le izy satria lalàna ny manery an'io tompoko tsy ianareo any anatin'io androm-panjakana sy vaomierana atao hoe haleo teny io mihitsy no andeha amoaka hevitra tsy ampiarana ny lalàna ny amin'ny asa ataonareo rehefa tsy ho ataonareo le izy de tsy tokony honiditra ataonareo fa ny tena ina am'ty androany ty faniry de io fikonan-doha io de anivana n'lay endrika hoentina manao ny refonte na le fanavozana ifotony ilisy mpifidianana hanaraka an'izay itiavany zareo azy anao concertation nationale zany anao fikonan-doha nationaly zany fikonan-doha-pirenena maka ny hevitry ny rehetra aloha fa tsy hoe fanasana anankiray aparitaka ao anatin'ny herinandro na andro vitsivitsy de hoe ndao tsika ikoan-doha amin'io kanefa zavatra efa nyvolavolain'le fitondram-panjakana avy any fotsiny no entina akatoavina ao anatin'io fivoriana io tsy zay no izy ary isika avy aty amin'ny mpanohitra isika avy aty amin'ilay ankolafin'ny fanoerana ary izahay avy ao amin'ilay komity manomana lay tena fikonan-doha-pirenena de manda sy mitsipaka an'io endrika fikonan-doha-pirenena sarisarin'io zay ataony fa fitondram-panjakana androany ho anay mila tonga ny karazan-drafitra rehetra ny anivon'ny fiarahamonina miala avy aty andrenivohitra miala amin'ny tanàn-dehibe rehetra miparitaka makany amin'ny faritra rehetra sy any ambanivohitra rehetrarehetra any fa fatatsika efa na ny fiarahamonim-pirenena na ny fikambanana samihafa na ny vondron'olona ny fotony any de efa miona am'izay rehefa manana ny zavatra hoentiny amin'ilay fikonan-doha-pirenena ny fanatanterahana azy ny fa tsy fironana anankiray no ndeha anao zay tiana atao eo amin'ny fanaovana an'le izy ka hoy izahay hoe tsy ny endrika tsy ny voambolana hoe fikonan-doha-pirenena ny tanjona tsy ny filazana fa mikitika zavatra kely mahakasika amin'ny fifidianana didim-panjakana ange de mahavitan'io didim-panjakana de mahavitan'io satria lalàna efa misy didim-panjakana anankiray avoaka ny gouvernemanta avoaka ny ministera voakasika rehefa tsy ianao le ministera tsy hitako zay ilana azy eo zany no asany didim-panjakana anankiray de mahatafavoakan'io fa tsy ilana fikonan-doha-pirenena zany fanaovanareo fontsy zany fa rehefa tsy tafavoaka le eritreritra hoe tsisy budget aiza ny isy mpitantana androm-panjakana tsy iomana amin'ny asa ataony zany amin'ny fanaovana budget resa-jazy zany resaka zany fa lasa hoe le asa fanaovana didim-panjakana zay andraikitry ny gouvernemanta ve zay le atao hoe domaine réglementaire reny ve no fikonan-doha-pirenena so de efa lasa ilay fomba fiasa ao anatin'ny rafitra republikanina sy rafim-panjakana eken'izao tontolo zao mihitsy nefa hovain'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa rehefa tsy mahay manoratra didim-panjakana koa ny ao anivon'ny gouvernemanta de tsy hitako tsy hoe inona ny ilana azy fa tsy ny vahoaka tsy ny mpanao politika no ataoko hoe arirarira amina voambolana sy fifampiresahana sala am'izao fa de hoy zahay hoe hoy isika hoe tsy izy io tsy io ilay fikonan-doha-pirenena takina ny fanatanterahana azy ho avy tsy hoela le izy ary tsy maintsy ho tanterahana io ary zay mahita fa na tiany mpitondra fanjakana na tsy tiany tsy maintsy mandray anjara koa satria tafiditra ao anatin'ireo ataontsika hoe lafo valo tafiditra ao anatin'ireo mpisehatra ary voalohany mihitsy amin'ny fiainam-pirenena ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra eny anivon'ny fahefana mpanatanteraka eto Madagasikara am'izao fotoana zao ka amehezako ny resaka amin'iny faniry mbola toy adihevitra sy mifamakafakana ny isika tsy mifarana io fa amehezako ny anjarako vetivety amin'ny fampidirana iny fotsiny de zao hoe tsy izy io sy io lay fikonan-doha ary aoka zay fandrirarirana
ny vahoaka sy ny firenena amin'ny akapobeny amty resaka tsy misy fotony zay ny azo ilazana azy. Eny ary efa somarina tsidiky député Mambrabendrina teo ny antso zany am'izao fotoana zao de mandeha makany am'le hoe fikaonandoha ary efa maromaro le vondrona sy ireo vondrona politika sy ireo fikambanana politika reo olotsotra samy hafa zany zay efa miteny amin'ny hoe ity ny lalana ity finoam-bem-pirenena ity. Tsarotsika tsara zao taorina ny antso zay nataony teo anivon'ny RMDM ny antokotiko Madagasikara ny teny anjany ny vondrona panorama ny fiamma koa ny teny an'izay satria natetetika ny conférence de presse nataon'izy ireo anisa mivoy an'le fanaren'ny fotony zany. Mintsika fa mbola isy fotoana ivaniana nireo anivon'ny fiamma am'izay mahakasika ny raharaham-pirenena zay fa akoatran'izay ihany koa de efa maromaro ihany reo sehatra zany fa miteny amin'ny hoe aleo aloha alama firenena zay vao hirosona ny fifidianana dikan'izay manodidina an'le endriky ny fikaonandoam-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany alohan'ny ivadiana aloha hevitra fa angamba député Mambrabendrina zay efa natsidika eo ihany teo de hoe tahataky ny efa miandry am'izay endriky ny fandaminana zay zany ny akamaroan'ny olona ary ny adevitra mandeha any ambadika any zay efa naroso ny volona Europeana ary raha mihaino zava-misy any Burkina Faso, mihaino zava-misy any RDC, mihaino zava-misy any Centrafrika dia misy koa ny any ny dialogue national na ny concertation nationale ary mandray anjara miaraka ao anatin'izany mihitsy ny mpanohatra sy ny mpitondra indrindrandrindra ny any Burkina Faso mba hahafahana mametraka fifidianana ilama ao arinao. Donc tsy diso lalana zany fanoherina raha miresaka an'izay concertation nationale zay ka tsara angambany député Mambrabendrina satria anisan'ny zava-dehibe zay mba hiandrasana satria tsy maintsy mbola ho avy moa hoe rovinina ny fotoana aiza ny toerana sy ny sisa mba iomanany any faritra satria mahazo antso marobe ihany koa isika tongeto amin'ity fandarana ty hoe roviana le izy de mba hanaovana précision ihany mahakasika an'le hoe ny tombony sy ny vononana hiatrika izany député Mambrabendrina. Araka voalazako teo efa tsy ho ela le izy faniry satria ao anatin'ny fifampiresahana am'ireo everitsika fa tsy azotsika ialana amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana an'io fikaonandoam-pirenena io tsika am'izao fotoana izao. Averiko fa ilay foto-kevitra malagasy ny hevitry ny maro mahatakadavitra no entina amin'ny fikarakarana sy fanatanterahana an'io. Ny tanjotsika de zao tsy ty fifidianana 324 sy 424 ty ihany, tsy ty andeha mpifidianana ho avy ty ihany no resahana fa mba hipetraka maharitra izay fanatsarana sy fanavozana hapetraka eo fa mba hiekeny rehetra mba tsy hisy romoromo mba tsy ivoahana zavatra tsy apoizina itsony aorian'ny fifidianana fa tsy misy zany hatramin'izao fotoana zao. La ny andro mandamindamina sy ohatran'io manao petatoko mitady zay amalina mpanohitra sy ny sisa fotsiny fitondram-panjakana sisa zay nge manao azokola zaina amin'iny faniry fa ny azoko averina de hoe tsy ho ela itsony io faniry efa mandeha ny fifampiresahana rehetrarehetra misaotra an'ireo efa naneo fahavononana na ny mpandray anjara na ny mpanomana na ny ataontsika hoe mpiara-miombonantoka amin'ny lafiny rehetra ao anatin'le izy. Zava-dehibe ny fahazoantsika an'izay endrika inona moa zany teboka fanamafisana izay mba ahazoantsika ny tena version zany eo anivon'ireo azo lazaina fa mahandro sy vovonana ediny lohany zay manao ny fandaminana sy ny fifampiresahana rehetra any ambadika any ary ny aso sy ny mba tombony ho an'ny firenena nge ny katsarina fa tsy ity saritsarina fikaonandoha ity de zao moa zany vao nanomboka nanao fikaonandoha maly de tonga de maty ny jiro de efa fanombohana ratsy zany de androany tsy fantatsika moa zany hoe ahoana ny fomba fandraisan'ny mpanao politika indray zany sy mivondrona politika ity saritsarina fikaonandoha eny amin'ny nouveau hôtel Ivandry ity de amin'ny fahadimy ambin'ny folo sy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana jona mbola miketrika indray anao fikaonandoha
fambolena sompina sy ny fahavitantena ara-tsakafo indray ny fitondram-panjakana de io le resantsika anaovantsika vazivazy hoe tsy tapitra anao fikeonan-doha ty fitondrano ty hatrany amin'ny sosialy hatrany amin'ny fanatanjahantena fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa satria eo le finiavana le mauvaise foi tsy te hiditra mihitsiny am'le fikarohana vahaolona ho amin'ny firenena ao anatin'izay hoe tena fikeonan-doha pirenena avena zany fa tsy io zavatra kasainy seny ho atao zao marainy zao io le fikeonan-doha pirenena tadiaviny rehetra fa saritsary ny fotsiny io ary mba hahafahan'izy ireo mitondra dans ce sens any amin'ny ketrika izy ireo any anatin'izay refonty zay zava-misy fa député Mambrabendrina misy ady hevitra ara-tsosialy ohatran'izao tam'ty herinandro ty ny ady hevitra ara-tsosialy ohatran'izao ary izy ty moa tao anatin'ny distrikanao mihitsiny fa rehefa niezaka nijery ny vaovao samihafa de nahita solombavam-bahoaka hafa fa tsy nahita ny député Mambrabendrina tsy haiko na nahazo invitation na tsy nahazo invitation ianao teny akaikina Ambotrimanjaka teny izy ty de ozy ny fitondram-panjakana hoe tena efa miroso any tsy haiko na velorano fahaenina iny na fahasivy na salam'izany any amin'ny resaka fiompiana fahavitantena ara-tsakafo de misy fitokanana orinasa zay famonoana akoho sy mety endrika fanondranana akoho angambany no atao anatin'izy iny poulet de chair ny hita atao anatin'izy vaovao iny ary ny filoham-pirenena mihitsy no nitokana izany orinasa vaovao noforona ao anatin'ny distrikta Ambohidratrimo zay de raisiny le fitondram-panjakana ho velorano le izy mino ary fantatry ny rehetra ndretra zany vaovao resantsika zany fa vaovao anisany nandeha tamin'ny herinandro iny de hoe mba tena manana orinasa lehibe zany mpamono ny zakabatazo ny resantsika eto moa zany ny resaka omby sikiso fa ity zany de resaka an'izay hoe fiompiana akoho zay orinasa Mabel no resahana ao anatin'izany adevitrika zany député Mambrabendrina ao anatin'ny distrikanao misy an'izy ty fa ianao koa mino fa manakambara betsaka raha mombamomba an'lay fihetsiketsehana nataon'ny fitondram-panjakana tamina orinasa tsy miankina tamin'ty herinandro ty ay tamin'ny herinandro lasa teo zay indrindra tamin'ny herinandro lasa teo iny tao amin'ny commune Ambotrimanjaka mihitsy iny zany hoe eo anelanelana Nosimanjaka sy le Andohavato le miakatra Nampangabe miakatra ny mifaritra mampifandray ny commune Ambotrimanjaka sy Nampangabe misy orinasa anankiray tafiditra ao anatin'ny vondrona SMTP moa zany io orinasa io za koa aloha raha ny tena marina maraina n'lay fitokanana andeha hiakatra hiasa tany amin'ny anteny mihiram-pirenena no mandalo amin'iny lalana vaovao avy any an-drano-tapahana mivoaka makeny amin'ny digy iny no mahita mpitandro ny filaminana maro de maro manemitra n'iny lalana iny manomboka eo amin'ny tetezana Ambotrimanjaka de teo any manontany tena fa misy inona de kanjo ngamba ataoko hoe fefakadiny taoriny zay misy miantso any avy any amin'ny commune Nampangabe milaza hoe misy fitokanana n'lay orinasa vaovao ny eo Nosimanjaka eo dia antsoina ny vahoaka tia Pangabe sy ny manodidina andeha ho any de ahoana no atao mantsy toako rehefa misy miantso nareo fa afaka inona n'olana jereo fa ny an-tanàna io fa za manokana tsy nalala le izy hoy ianao tena azo fanasana ve zange efa niry efa tam'ty mandat anankiray ty tsisy ninona nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny distrikta Ambohidratrimo ka fantatro ny aloha na fidinana minisitra zany na fidinana filoham-pirenena zany na zavatra ataon'ny fiadidina faritra zany na inona zany hoe hoy ianao nahita solombavam-bahoaka hafa ianao tsy fantatro aloha na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana mahatonga an'izany fa za aloha efa taona vitsivitsy azy no tsy mahazo fampahafantarana mba tsy dinana koa hoe fanasana ny zavatra hitranga ataon'ny fitondram-panjakana eny amin'ny faritra ny distrikta Ambohidratrimo tsy dirako lavitra be iny fa hiverina amin'le resaka orinasa Mabel tsika nitokanana zany le orinasa Mabel nitokanan'ny filoham-pirenena mba tsy hitenenako hoe nomeny voninahitra ny fitokanana an'le izy fa
ny tsara apetraka de zao hoy ianao teo tafiditra mively rano nahitan'izay tany amin'ny ainao manjery isan-karazany tokoa hoe nolazain'ny filoham-pirenena fa tafiditra ao mively rano anankiray zay mahakasika ny fahavitady tena ara-tsakafo sa inona izay fa alolo verenantsika vetivety fotsiny segondra vitsy minitra vitsy ny tantara ny orinasa ny aviculture na ny fiompiana akoho de anisan'ny sehampiarina anankiray mampalaza nyny distrika Anambohidratrimo iny satria nisy fotoana taona maromaro lasa zay lazana hoe amin'iny distrika Anambohidratrimo iny misy an'ilay atao hoe fanjakan'ny akoho royaume de l'aviculture satria na ny akoho fakana nofo na ny akoho manatody lava hoy zahay any ambanivohitra de amin'iny distrika Anambohidratrimo iny amina commune maromaro amin'iny distrika Anambohidratrimo iny no ahitana azy betsaka indrindra eto Madagasikara raha nanana olana ny sehampiarina maro teto Madagasikara noho ny krizy isan-karazany de anisany mbola sehampiarina za tsy nyteny hoe tsy nanana olana fa mbola azo ny tsotsofina ka niodina resaka fiompiana akoho teto Madagasikara zany hoe anisany ny aina betsaka an'izany ny distrika Anambohidratrimo za manokana de tao anatin'izay sehampiarina zay fa ity fanokafana ny orinasa mabel abattoir moa zany ngamba no azoko ilazana azy manana endrika abattoir satria famonoana an'le biby io Madagasikara abattage élevage ny fanalavana ny mabel io raha tsy diso Madagasikara abattage élevage io dia fanampiny amin'ireo sehampiarina asa mifandraika amin'ny aviculture na ny fiompiana koa eo amin'ny faritry ny distrika Anambohidratrimo ary ny io vondrony orinasa voalaza teo aloha io no tompony tsirikevitra napiditra an'io tetikasy io mbola ao amin'ny faritra ny distrika Anambohidratrimo ihany ny tiako marihana de zao tsy zavatra voatato anatin'ny 2 taona ina 3 taona fa zavatra efa antonany maro nefa nitsiry tao anatin'ireo tao amin'io vondrony orinasa io vondrony orinasa io nge ny foibe toeran'io ao amin'ny distrika Anambohidratrimo ny akamaroany usine fanaovana ny sakafom-biby ny ferme fiompiana sy ny sisa sy ny tambajotra ny mpiompo rehetrarehetra miara-miasa amin'io vondrony orinasa io ao amin'ny distrika Anambohidratrimo zany hoe ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo tanteraka no nyainga io ataoko hoe tsirikevitra io io sehatra vaovao io ary marihiko fa io orinasa tsy miankina io 100% no tompony tetikasa averiko io fa tany amin'ny taona maromaro lasa tany nefa nisy ny tetikasa fa tsy hoe tamin'ity fitondrana ity akory tsy hoe vao tamin'ny taona 2024 raha zohitsika ny tantara de tany amin'ny volana marsa 2024 nefa navita fifanarahana ny am'izay famatsim-bola hamatsiana an'io tetikasy io ilay orinasa mars 2016 tany amin'ny taona 2024 zany hoe mbola hoe talohany zany de efa nisy le tsirikevitra ny andeha ny fifampiresahana rehetrarehetra fanaovana soni no nandeha tany amin'ny taona 2024 de mifanatanterahana rehefa avy eo ny sehatra olana maro samy hafa toy sehatra tsy miankina rehetrarehetra niaran'ny olana kanefa navita somatsara an'ilay izy ihany ary tena arapaina manokana io vondrona orinasa io fa na inona zavatra nitranga dia tratra ny tanjony anankiray tamin'ny fananganana an'io sampana anankiray ao amin'ny vondrona orinasany io ilazako hoe tsy moramora ny nananganana an'io ary tsy tatao anatin'ny 3 taona farany ary tsy tafiditra am'izany vely rano zany io fanira tsy ao anatiny satria ana orinasa tsy miankina koa io orinasa tsy miankina tanteraka io orinasa tsy miankina tanteraka ny tompon'io tetikasy io ary araka ny voalazako teo mbola tsy nisy resaka vely rano zany tamin'ny fotoana nieritreretana ny ananganana an'io tsy maninona nge le izy le fampiresahana sy ny sisa ny mahasony vahoaka sy ny mahasony firenena ny apakatra ny lentany toe-karena malagasy indrindra ny avy any ambany vohitra
ny am'siam-piariana zay tokony azo atosika mafy, zay ny tanjontsika rehetrarehetra na mpitondra na ny entana. Fa ilay fanaovana fampidirana ny resaka politika ao anatin'ny asa fiariana tsy miankina fanjakana kosa faniry aloha azavaina ny resaka, aloha atao fantatry ny rehetra ny zava-misy marina. Zay le nyteneniko tany am-piandohana teo hoe nanome voninahitra an'lay fitokanana ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy. Fa raha io tetikasa anankiray io samy vavolombelona ny ainany zany zahay teo. Za tsy hoe vo zao n'olom-boafidy tao amin'ny distrika Ambohidratrimo, fa nahalalany io ary tsy vo zao any niara-niasa tamin'ny vondron'orinasa io, fa nahalala ny tantaran'io tsy maninona akory hoe resahana le izy oya, raisina le izy ho fanohitra raha ny tena marina mivadika nge ny fomba fijery zao faniry ny tsy miankina zao no manosika ny toe-karena malagasy amin'ny alalan'ny fananganana nireny orinasa ireny. Ny tsy miankina zany no niezaka mafy nanao niezaka mafy tao anatin'ny fandraharana zay nataony ka nahatafavoaka n'io tetikasa io ho tombontsoan'ny mpisehatra amin'io fiarina anankiray io fa indrindra ny tanjona de ny ampakarana hoy ny toe-karena malagasy. Zany hoe tsy miankina no manampy ny fitondram-panjakana any amin'ny sehatra zay tandrify azy tsirairay avy any mba ampakarana n'lay taremarika zay tsy misasatry miiba tatao anatin'ny telo taona farany rehefa mijery ny tableau de bord tsika. Fa ny olana de zao lasa ilay fitondram-panjakana indray no ohatrany hoe miseho tompon'lay fananganana an'le orinasa ka napiditra azy tany anatin'ny ilay velorano fafito sy fahasivony fampiroboroboana ny indostria de ny fahavitatena ara-tsakafo de araka ny velorano zay napetraka le fitondram-panjakana asa mijapy ohatran'le manao an'le stara teny Atsirabe, orinasa tsy miankina no manao pavé no manao zavatra de le fitondram-panjakana tonga mijoro eo de mivadika velorano tampoka le izy depute Mamirabendrana. Isika olom-boafidy nge isika miaina tompona ndraiky rivony rafi-panjakana araka ny voalazako teo rehefa misy reny fitokanana reny voasa rehefa voasa ohatra rehefa tsy voasa moa de efa tsy mandeha fa voasa hanome voninahitra n'lay fotoana fitokanana mba voninahitra ho an'lay promoteur ho an'lay tompon'lay tetikasa zany. Fa rehefa tonga ao anao ke mikabaro hoe ianao indray ohatrany hoe tompon'lay tetikasa mba tsy rariny any zany zavatra zany, lasa famitahana sy mbola miverina amin'lay voambolana nampiasaiko teo hoe fandrirarirana ny sain'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Tsy maninona akory ho azy efa fampiresahana any fa aoka ny marina trano ny lazaina rehefa miresaka amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Mazava tsara angam'izay depute Mamirabendrana amin'iny adevitra iny satria tsara foana ho ny itondrana tena tsy mpipanazavana amina adevitra misy eto amin'ny firenena satria raha ohatra ka tsy miresaka an'izany isika ka ny fitondram-panjakana no manao ny communication de tsy ny eny fitondram-panjakana daholo mitondra ny endriky ny famoronana amin'izao fotoana izao. Nefa le fitondram-panjakana zay tena tsy afaka tsy tafavoaka mihitsy miatrika zao zava-misy rehetrarehetra ao de zay ny antony mahatonga antsika hoe aleo foana hitondrana fanazavana lizy ary tsy mahareraka atsika tsy mahadisaka atsika no mitondra fanazavana mba ho fantatry ny vahoaka malagasy am'izay tena marina tokony ho fantana izy fa tsy hihinana amam-bolona averina zany orinasa tsy miankina iny ary gropy Invision zay no namokatra n'iny orinasa mabella iny zany zay fitondram-panjakana moa de mieritreritra foana hoe manosika an'le velorano fahafito sy fahasivy zany na de tsisy ariary ny fitondram-panjakana ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Maraparantsika depute Mamirabendrana fantatra ny adidy aman'andraikitra miandry anao izay iazakazahana eo amin'ny sehatra ny firenena ny fiainan'ny antoko sy any am'izay rehetra ale am'izao fotoana izao ka hoy hoe inona no tianao hanindrina farapara ny adevitra zay noresahantsika teo zany sady hanaovam-beloma ihany koa ho an'ny mpijery sy ny mpanaraka antsika am'izao maraina izao depute Mamirabendrana. Ny zavatra misy azo lazaina tsy kasitra moa zany am'izao de mbola mitohy ihany lay pratika
ataoko hoe politika fitantanan-draram-pirenena ataoko hoe milaza zava-diso manao diversion etseroa ny tiako lazaina de hoe miomana tsika fa raha ny fikaonan-doam-pirenena no resahantsika dia ataotsika manana n'lay endrika tena izy ary fatatsika ngefa efa samy miomana ny any amin'ny sehatra misy atsika tsirairay avy any averiko fanavaozana ny lalàna mahakasika ny fifidianana rehetra eto Madagasikara no tanjona ao anatin'le izy ny akoatr'izay zavatra hafa fa ny hira razafy manantany ny fampiomanana sy fanomanana atsika ao amin'izay fikaonan-doam-pirenena zay no anisan'ny tanjona anankiray tamin'ny fandaharantsika androany sy filazana ny hoe tsy izy ireo zavatra mandeha rehetrarehetra ho hitantsika moa androany ho hitantsika androany hoe takininona ny fomba natanterahan zareo anio endrikendrika saritsarina fikaonan-doha mahakasika an'ireo fontiny liste électorale io na izany na tsy zany keo mampita ny afatra izahay ho atsika ny fotony ny amin'ny fiomanantsika fa na inona avoaka ny zavatra lay saritsarina fikaonan-doha zay kasaina efa tanterahana moa am'izao fotoana zao anatiny mihitsy de miomana ny ratsa mangaika atsika rehetra miomana ny vahoaka miomana ireo vondron'olona rehetrarehetra ny fotony ijery ny fandray fahafahatsika mandray anjara mivantana ny amin'ny tanjona hanatanterahana an'lay fikaonan-doam-pirenena tena izy sy ny tanjona atratrarana an'lay fifidianana madio mangarara sy eken'ny rehetra rehefa avy eo fa ny razafy manantany zay no ela zay no lava zay ny fohy fa noho ny adidy sy andraikitra sy ny fotoana atsika eo anatin'ny fotoam-pivoriana anivon'ny anteny mihiram-pirenena moa am'izao fotoana zao de miala tsiny fa tsy maintsy angata-dalana fohifohy ihany nao fa atsika miona andro manantena fa mbola afaka hiresaka maharitra fotoana hafa misaotra atsika nanaraka ny fandarana ary manantena hiresaka tsy ho ela eny ary de zay ihany koa no akasitrahantsika nomezan-dalana ny solombamboaka ny Madagasikara mamy Rabendrina zay niaraka tamintsika tam'izao maraina izao mbola ho avy eo irina zay handray vahiny zay efa mivonona ny hiaraka aminy hiresadresaka aminy amin'ity maraina ity zany de ao aorianan'izay tsika mbola hiverina eo ihany satria betsaka ny zavatra mbola hitondrana ary ahafahana mampita ny ady hevitra rehetrarehetra zay hoentina eo anatrehan'ny fiarahamonina efa ao izy ary ny vahiny raha teo de efa ao iomana zany isika satria vahiny manan-kevitra vahiny manana zay fomba fijeriny zay ihany koa niaraka andrina rehefa avy eo zay hanao an'izay ady hevitra ho amin'ny fitondrana ny zava-misy eo an-draram-pirenena zay satria efa elaela na ny ho-kevitra teny amin'ny sehatra ny tambajotra sosialy ny vahiny rina ary mahita ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena mahatsapa ihany koa ny zavatra iainan'ny vaoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia anisany hitondra ny anjara brika efa nambaranay hatrany hatrany misy ny fandaminana eto amin'ity miara-manonsy ary izahay no manao ny fandaminana arak'izay fangatahantsika rehetra zany tsy misy afaka mitsabaka amin'ny fandaminantsika fa isika eto anivon'ny MBS Radio Maday ihany manao fandaminana dia entintsika arak'izay ny fandaharana zany ka zay indrindra no ahafahantsika mampiakatra ny vahintsika zany dia rina mo no andray sy andammazy amin'ity maraina ity eny ary soratsika ny député Mamy Rabendrina ihany koa namana fanira zafy manantany nitondra ny fanazavana tena ilaina tokoa ny fanazavana tahaka an'ireny satria amin'izao fotoana iainantsika izao dia araka ny tenentsika hoe mifamoivoy etseroa ny fanazavana amin'ny lafiny maro fa io zany dia anjarantsika ny mandray tsara mihitsy hoe aiza sy aiza ny tena misy ny fahamarinana ao anatin'ireny tokotabean'ny fanatosahana vaovao isan-karazan'ireny ny miara-manonja MBS Radio Madamo dia mitondra ny anjarany ao anatin'ilay izy ary mitondra ny atao hoe mahasoa ho atsika sy ho an'ny firenena eny ary efa etoko aiketo Andriamatoa Leno Razafy Arsan izy dia manao nivony V3 ZMT zay dia
mpikambana mpanorona ihany koa ny antsoina hoe fiamma fahalmianabanao Andriamatoa Lenao Razafy Arsan voalohany ianao miakatsehatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Manda anao sehatra ary ia miady mba ho soa malagasy mba ho sambatra zay ny solon'ny sarasara manome voninahitra nareo nampiatrano a miarahaba be vata indrindra fa ny malagasy tsy vaky volo a ny valalabe mandry afaka misitraka sy manjifa nyzao fandaharana eto miara-manonja zao a ankasitrahana ny fandraisana indrindra tompoko somary manatona micro kely eny ary dia ao anatin'ny hafaliana tokoa ny andraisana anao zany inona moa zany le antsoinao hoe V3MT dia inona ny fiamma ma tsara ho fantatry ny olona ihany ia ny V3MT misy faritra 2 fa tsy le 3 am'izao dia nisy sehan'io tany faritra vakina karatra fondrana mpiarabelona miaradia miado any tanindrazana tany faritra varakina karatra io misy ray aman-drem-pia io tany sorana manokana ombenombeny député Michel sy mitsokady mihitsy ary nandraynay zanaka tao anatin'izany feo an-tany amin'ny tany an'izany ty resaka fanesorana ny gasy amin'ny tany nefa efa nahazo fahaleovatena no nahatonga ny zavatra mitsangana tany amin'ny taona 1924 ary mijoro izy mandrakandroany ao anatin'ny temibaiko ny manao hoe andro mahasopokin'olona raha misy tsy fetezana ataon'ny fitondrana dia velona sy mandova lovain'ny taranaka io V3MT io ny fiamma dia ny fiamma ny tenako moa amin'ny mampiady ny tanindrazana zay nahazotsotra amin'ny tamin'ny fokon'olona dia isan'ny membre fondateur ny fiamma fanorenana fotony amin'ny Madagasikara zay mahakasika anazy io mana ray aman-drem-pia io fiamma io dia efa ny fampiantso moa satria mazanaka sy ray aman-dreny ho avy ny fotoana efa nanaiky ry zareo dia izy no hitondra indray maka ny resaka fiamma ray amanontolo amin'ity fanavotam-pirenena zay matimatesantsika ankehitriny ity ka averimberinareo foana ny antsoina hoe fanavotam-pirenena zay le fotoko hevitra ngeza be dia mizahatra kipitsopitso isan-karazany ao ho anareo manokana resaka fanavotam-pirenena inona ny tena hoe tsara ho amafisina ao anatin'io ary niazakazaka ihany koa ny toetra ra zany tao aoriana ny antso avy nataony président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tena ilaina dia ilaina tokoa ny risoana amin'ny fionambe pirenena eo ianao arana zavazy eny tompoko ray aman-dreny miantso ary mpaneotretena no nanaovan'ny président Marc Ravalomanana ny fampiatsoana firaisan-kina ny malagasy tsy vaky volo ray amanontolo dia amin'ny mampiady ny tanindrazana ny tenanay dia efa nanana ny code de lancement avy any feo an-tany mainga amin'ny atao hoe TF1 ny TF1 ny atao hoe TF1 tsangam-bato ny firaisan-kina iaingana iaingana ho inona moa izy io ny havana izy io dia ao anatin'le hoe mafimafy le zavatra iainany gasy ary tena mafy fa ny mafimafy aminazy ny atao hoe mafimafy amin'ny feo an-tany mitsangana navitra ny firenena zay mafy voaloha teny verindrola izy mafy faharoa manomboka amin'ny fanarenana ifotony efa misy drafitra izy io dia zay ny antony ny akarana atao anatin'le fomba fiteny ankehitriny hoe mitafa zany hoe ny mitafa mifametanana ho amin'ny fanavotam-pirenena dia izy io misy zavatra efa voizina ary eto dia mametraka tonga dia aloha atao amin'ny teny baiko hoe lance roquette no apetraka hitifirana satria ankehitriny zao aloha amin'izay hiavaka ny carré-pamilona sy ny tafika andrefa tanàna carré-pamilona bolokom-bazaha ao ambadiky ny rideau mpanjanaka mandrakandroany reo izy reo bolokom-bazaha ratsakom-bazaha fa aloha hiavaka aty amin'le appel fao be tsapanareo mifangaro le izy am'izao fangaro
ary miditra mihatsara velatsia anatin'ny mpiado any tanindrazana ny bolokom-bazaha milaza fa ty tanindrazana fa isaorana aloha fa mbola velona ary engany eo velona mandrakizay ny tima satria netin'ny président Marc Ravalomanana hoe tiako Madagasikara fa miaramila ny tena na tiana na tsy tiana tsy maintsy arovana i manakasy tsara ny Madagasikara dia amin'ny tanindrazana iombona ny Madagasikara tena iray ihany ny malagasy tima daholo tompoko zany fanafoizana azy dia ireto mitondra ny firenena anaty kady reto dia efa nitenenina nyty resaka processus électoral ity sy ny code électoral irosona am'le concertation nationale isin'ny fionambean'ny fokon'olona ka aloha hiavaka avaty amin'izay fa malina antso zay mitafika andrefa tanàna ny olona tena hiady ho antanindrazana fa tsy tsara velatsia satria tsy mila diso intsony ny firenena manomboka eo amin'ny élection 2023 sy ny hoaviny mandritra ny mandat anankiray 10 taona nisy fahadisoana foana zany fahadisoana mihoapapana andao tenenina tsy apatsahivintsika ntsony fa nisy zavatra nanasorana ny président Marc Ravalomanana teo anankiray roa tsy tapitra ny ratsan-tanana 5 fa lasa fois firy le izy lasa fois 100 le fahadisoana ny olona ny eritreritra nanalana azy teo hitondra fanovana dia fanovana inona le izy fa na ny olona tsy baka plus 25 mitovy amin'ny eo fitondrana raha mahafantatra hoe nentina any amin'ny lalandiso ratsy kokoa ary faran'izay mipito mandifotr'olona ny firenena ary tena any akady ary lasa manana endrika 3D sadasada zao le firenena fa mialatsiny fa ny 3D dia miverina any amin'ny olona milaza fanao fanovana fa tsy izy le izy ny 3D avy ny feo an-tany -7, betabe -7 le taux de croissance économique topoka -7 zay zavatra mbola tsy nisy tao anatin'ny 10 taona satria itsika zao na ny ohatran'ny 4 saison tsisy 4 saison tsika zao 60 épisode le 4 saison première république 2, 3, 4 10 taona taorina ny nazahoana fahaleovan-tena akalaza ny 12 mitsika zao fa tsy samy tena izy satria fantatry ny olona tsara velatsisy raha kalaza 26 zay fa teny mivarotra saina any amoron-dalana fa tatsy kaivakaiky ty 26 ty fa raha fanjakana amin'izao tsy fantatra hoe juillet zao sa juin sa tsisy ary tsy satsony izy normal aloha farany tsy afaka izy mba manao an'izay satria tsy mendrika anazy le izy ka zao le zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana amin'izao tsy valanana tsony tsy andanitsika fotoana io satria raha io no andanina fotoana mahafantatra le izy dia mialatsina mivalalabe mandry fa tsy hoatonina anazy le fonja manara-penitra fa ny gasy mahay mamela eloka mbola tsy tara afaka miondrika mpanajana ao anatrea valalabe mandry izy tsy nety iny fa izahay mpiado ny tanindrazana tsy mino ty be loatra le izy satria nahoana nareo tsy mino izy daholo na tonga ny reto reto zavatra fantatry ny daholo be fa ny feo an-tany no nametraka anazy satria misy alina teo hoe RNM TVM any amin'ny feo an-tany any RNM TVM zany tsy izy zay tsy mahalala anazy fa ny rallongement an'izay avy any amin'ny feo an-tany no teneniko RNM TVM rehefa nandinika ny malagasy dia alao tantana ny valalabe mandry ny manakasy tsarany Madagasikara zay ny RNM TVM zay ny feo an-tany ary nitsangana izy amalin'ny firaisakiny io ho tantanana ozy izy fa tsy hoentiny satria itsika fitonana republikanina isy mpitondra ho avy eo fa mpitondra afaka mifandray amin'ny alala ny teny miakamidina ifampitantana amin'ny olona anankiray indrana fahefana le valalabe mandry mazava tsara zay fa isy mpitondra eo ary mpitondra tsy hivarotra tanindrazana intsony no apetraka eo miainga amin'ity processus électoral ity fanarenana sy ny code électoral irosona ny amin'le fanorenana ifotony izay be da be no mivoy anazy ary mbola ho antsona ao anatin'io firaisankina iangana io dia zay zavatra izay no mahatonga ny hoe andao hitsangana andao tsika hitsangana ary hiara-misalahy ao anatin'le fanorenana ifotony hijerevana an'le fanarenana zay ny ao alohany
amin'ity resaka kitoton-javatra sy zavatra maloto ka maizimaizina ty amin'ny resaka fifidiananao avy io satria zao izy voataitra hoe ho ratsy ty raharaha ty satria ohatry ny tsotavaverina etsony a président national mampiarana nahazo 8 fa ty mety fainga orinan'le 08 mety lasa 0,8 fa tsy 8 trony ary tsy anjarako ny mamezay a fa ny olona nampindra fanana azy teo tsy anjarako ny mamen'zay fa aloha ny olona ny tsaranazy eo dia eo tsika mahita izy satria any anaty fonjy ianao mahita akanjona volomboasary olona verizonga eny anaty fonjy raha normal ny fanjakana raha farafarasiny eo alohan'ny kamera dia ongoty aloha reny akanjo reny satria sady efa lany andro ny tsy manjary maloto anatrehan'ilay firenena le izy olona verizona anaty fonjy ianao mahita an'ireny akanjo reny asany ny tiako Madagasikara raha misy manao t-shirt marika Ravalomana ny hitanao any anaty fonjy za aloha tsy nahita mialatsiny ahako raha nytoko roa izay teneniko izay fa 300 ny isaina entité politique fa tsisy atao anatin'ny epolo taona zany hatrany anaty fonjy mpitarika sarety moa dia reny daholo ny anaovany any dia izay mba hitany tsy dia nampalahelo anazy a sasany tsara dia avalony irena termoara ary teno azy ny sary a teno azy ny sary nisy tenin'Andriamato Lénore Razafy Arsan tao ny amin'ny hoe tamin'ny fahiroso zany ny feonam-be-pirenena concertation nationale iny nataon'ny président Marc Ravalomanana na Antsoavy iny efa niteneny ny vondrona Europeana ihany koa sy ny sehatra raisam-pirenena nisy koa moa ny taratasy nalefa tany amin'ny sehatra raisam-pirenena tany dia hoy ianao teo hoe tsy tokony hisy tsony ny fahadisoana tsy tokony hisy tsony ny fahadisoana amin'ny resaka hoe raharam-pirenena zany ao arinan'ny feonam-be amin'ny pirenena zany ny tena ndrandray ny olona mba azon'Andriamato Lénore Razafy Arsan mafintany sy azavaina fakafakaina tsara ave zany hoe tsy tokony hisy tsony ny fahadisoana amin'ny fiatrehana andraraha ia mahakasika ny vahoaka ray manontolo zany sy ny fiainam-pirenena teny gasy mazava eo avaty amin'ny tafika andrefa tanàna toko tapaka vilamy tongilana zany hoe misy zavatra mila arenina aho voalohany tsy azo hidivirana ao anatina phase préparatoire na élection 2023 miainga amina resaka fifidianana rehetrarehetra indrindra fa resaka PRM io président de la République de Madagasikara io a misy zavatra matromatroka sy konikonina tsy manjary aho ary menatra ny fitondrana hiaraka amin'ny malagasy ray manontolo hikarakarana io ka io zavatra io le ilaina n'le fanarenana zay ny voalohany manaraka an'izay a be da be io za ary tsy ho voalaza herinandro fa hoentitsika tsy kelikely ao anatina famakafakana ary vonina ny avaty amin'ny feoan-tany hitondra ny zavatra io ary vonina ary efa mamaly ny antso ataon'ny rehetrarehetra avaty amin'ny tsanganana entité politique sy ny société civile rehetrarehetra zay miaraka amin'ny fiammarateo a ny mpiady an-tanindrazana rehetrarehetra ifametanana amin'ny zavatra io satria le fanarenana ao anatin'le processus électoral misy toko sy andininy fahoenjato raha nitazako amin'ny panorama ao ny fanorenana ifotony ao anatina débat national misy toko sy andininy amanjatony amanarivony ao ary mbola tsy ho ampy io satria hidina ny amin'ny rafitra fototra le rasinina le fokon'olona mihitsy ny rafitra fototra no mpapindrana fahefana tsy azo ravana raha sorina mifaka dia maty daholo ny aty ambony fa ny tamoasy moa aty ambon'ny lapa dia ny ratsany a sy ny ravany sy ny tahony a zay tsy mamovo tsara ho an'ny gasy ka ny fanorenana ifotony manova rafitra dia rehefa vita ny fanorenana ifotony anatin'ny concertation nationale ny rafitra ny manefy ny fanorenana ifotony azafay kely izy tsy vitany roa andro izy ny fiteny avy any atsimo any fanorenana ifotony zany hoe midina isika dia mifanena aminay ianareo rehefa midina dia miteny ny etaeta amin'izay ny malagasy any anaty ravikazo any hoe miaingany amin'ny fokon'olona miaingany amin'ny rafitra fototra fokon'olona io hoe raha ny loka opatana amin'ny may aza mivoli intsony ny vonjena sasana satria izay mantsy ny ataon'ny fitondrana amin'izao loka opatana amin'ny may a ny voli ny vonjena sasana dia mbola ampiny an'le hoe izay mbola tsy nisy tao anatin'ny empolo taona le sotrogasinareo io a le volivianareo io a
le vilia plastika anareo io ovatsika vilia Duralex tsara tare manaram-penitra raha ka maheno tsy zany. zay mame ohatra teleferika le mandeha avy any dia misy blague amin'ny FBO io moa lasa misolo ny rafitra 4e pouvoir io FBO ankehitriny any mila fanarenana daholo any satria mahita ny olona hoe le teleferika teleferika ny nafarana niantona ohatr' zao le teleferika akoho miantona ohatr' zao tampoka ny hitany giasy ao anatin'le izy lasa kely de kely zany zavatra zany mampalahelo ray raha amintsika ny olo anatin'ny fitondrana fa kosany rehefa vandana dia kary ka mbola tsy tara mihavana amin'ny malagasy ianao mpitondra satria fahefana mandalo sy ampindramina aza manda ianao na ho fiatsaram-belatsira ao anatin'ny fitondrana io hoe maneke an'io resaka fanarenana ifotony sy fanorenana ifotony io no raha mbola hipetraka sy amela taranaka ary ilevina eto amin'ny tany masina misy tsiny stody tsy any Dubai ianao ndana findrana Dubai zany satria ny tany any Dubai tsy isy tsiny stody fa mamanakasara ny Madagasikara dia misy tsiny stody eto ary ololo avan'ny taranaka mifandimby ho any zay manao ratsy ka asakasany fa isika hiatrika ny processus électoral fanarenana ifotony hiatrika ny concertation nationale fanorenana ifotony tena moa mpanao gazety de manaraka ihany koa ny atao hoe fotokevitra voiziny ny takanareo zany mitony hoe fiam V3MT tony de misy averimberinareo foana hoe mahatonga ny olana koa ny eto Madagasikara ozy nareo misy rafitra sampona ny ainantsika rafitra sampona ahoana ny société civile zay efa nivahiny teo amin'ny seza mipetrahanao mihitsy ny vanonteny ihany koa hoe olana momba ny rafitra ihany koa ny tena misy eto Madagasikara eo hoe le fomba fisainana mihitsy sy fomba fitaizana fa le rafitra ihany koa tsy ahafahana tena hoe mandroso araka ny tokony ho izy mba azonao resahana kely ve zay ia rafitra sampona ozy nareo zavatra mbola tsy nisy mpinana ihany koa dia mba hiteny koa zay fa neny ataony 12 satria ny malagasy dia manaraka ny fiaina ny fireneny en tant que citoyen responsable mety tsy nyrehetrarehetra no azonao fitahana fa afaka azonao fitahana ny maro fa tsy nyrehetrarehetra fa manaraka ny fiainan'ny fireneny io ny gasy dia efa misy zavatra miaingana ho karakaraina ary ny olona maty eritreritra ary tsy olona izy raha tsy hisy fanahy fa efa ataony antso fahobe fampainonana anjomara fanairana amin'io resaka rafitra io satria sampona ny rafitra misy dia le rafitra sampona misy aloha zany efa areo fa tsy ho tenenina fa elohavany hoe andao atsangatsika ny atao hoe armure sol-paladi ny armure avy any amin'ny feo an-tany zay fantany fakaiky anazy dia ho niteneniny isaky ny tokony ambaravara ny tokantrano mihitsy ary tetezany ny mpiado any tanyrazana rehetrrehetra ny fanalavana ny armure association rassemblement des maires urbaines et rurales sol-paladi ny filazany gasy amin'io any amin'ny feo an-tany any zany hoe alefany io be ny tanàna io zany hoe na amin'ny commune urbaine na ny rural hitondra ny teny miakamidina dia ny fokotany no niteraka ny commune urbaine sy rural izany hoe tsy homena ambany mena ntsony ny fokotany satria ny eritreretina foana hatramin'izay fa ny fokotany kely indrindra fa manao azafady amin'izay ny gasy fa ela loatra izay ny afiny izay fa ny fokotany misy fokon'olona ny rafitra lehibe indrindra satria izy ny tompo-pahefana zay ny tena izy zay no izy ary tena izy dia io be ny tanàna io tsy hisy olom-bavambahoaka ohatran'le filazatsy amin'ny assemblée fa sol-paladi zay asainy mandeha io tsy mila miteny ohatr'inona ny karamako na inona ny tombotsoako amin'izany fa eto amin'ny tany masina metrahan'ny tanàna ihany koa be ny tanàna ary ireo fokotany ireo nifidy anazy ho lasa be ny tanàna dia miteny ireo hoe mandana miakatra le miakatra tenenina ery amin'le ery andapa misy le olanidrana fahefana le miakatra
fahefanana ampindramina dia natambatra ao anankiray lehibe nitohatra fotsiny miakatra fa raha ho any an-trano anao raha raisina saritsara saina tsy isy hoe olona any ambony ny salon dia aty ambany indray ny lakozisy ny fatoriana fa any ambony efa ambonambony any fa aty amin'ny salon ny fampandrosoana ny rehetrarehetra ka ato amin'ny salon zao ny fokon'olona dana miakatra re ambony a dia teneno le any anao an'la zavatra tena ilain'ny valala-beamanitry io armura io zany a mbola anaovana fampanenona trompetra sy anjomara lehibe eto amin'ny tany repoblika Madagasikara ivadika ho institution dikan'izay rava daholo ny rafitra sampona rehetrarehetra izay tsisy ilavana azy mialatsiny ny fomba fiteny fa mahitsy zay ary entitra ary mahalany mondro a ny any amin'ny anaty ravikazo ny anaty sary satria 520 isanjaton'ny malagasy tantsaha mandohetra miafy amin'izay adalan'ny bolokom-baza rehetrarehetra miafy amin'izay blabla sy baratany sy oeraoera atao nandritra an'izay taona lavabe zay 70 taona toliara kere foana fantatry ny any amin'izay hoe nisy tia tanyrazana vatana sondro ny tany tany ivelany niezaky ny anakambana euro tao anatina 120 seconde tsy tononinketo montant fa vola tsy toko soforoana ny bahanan'izy bahana ny bolokom-baza tsy hanondra le olona mitondra dia rehefa mipetraka io armura io izy moa tsy afantatra armura nataoko hoe le zanako kely 5 taona ao an-trano ary raha mijery film fotsiny iny natao hoe armura amin'io miaramila dia fantany hoe misy fitaovam-piadiana zany misy protèze zany ka io be ny tanàna io no ataon'ny armura ary hobaikoana io a fa tsy hanapepepe fokotany re raha tiany lisany ampandrosony fokotany a dia fidiorakoto tany aminay moa dia efa nazony hoe asiana jiro ohatrany an-tranonao fa ataovy lany 83% eto le tranonao ara nyongotra ataoko inona no jiro teo ka reo rafitra samponyireo ame ohatra mialatsiny a satria nandany volam-bahoaka reo ary nafaty zanaka taranaka malagasy betabe ary betsaka ny kivy zay kivy zay misy vatabe mijanona tsy mianatra ny ankizy mivadika somera daholo lasa mpangalatra miampy mivarotra moron-dalana tsy hitany commune eto Antananarivo intsony ny anilihana anazy miakatra ohatra ny voalavo amin'ity tanika rendrika reny ny avy anaty saha dia ny vatona sondrotro ny tany miakatra tsy amin'ny zanaka polisy lasa polisy zanaka magistrat lasa zany ny eto ihany ny eto dia le vatona sondrotro ny tany eto toerana mandrendrika n'le 520 isanjato avy eny an-tsaha zay tsy mahita ratasy akory mba mandondona makanesana ao amin'ny fitsarana fa tonga dia mandovy vola sy tokotso amidiny saretsyompy raha metraka fikarakarana ny tany na misy zavatra tsy rary mahazo anazy veriny akoho mbola mandovy vola be zay vao mety mihetsika mitandro filamina tsy hanonona ako satria amin'ny pere suprême de l'arméana tsy afaka manaja ny statut militaire tsy anjarako manatsikafina ny zavatra tsy mety ataon'ny tafika fa zay le recyclage ao anatin'le fanarenana dia miala ho azy daholo rafitra sambo reo tsisy ilana zany bianco zany raha mandeha solopalade io tsisy ilana zany CFM zany io moa le point négatif io tononiko vetivety satria ny olona mieritreritra ny anao fanovana no ny cumulé le point négatif lasa ny andrem-paola izy dia ozy a mantsy le olona ny anaty sahany teny hoe inona le dikan'le paoly aty aminareo malahelo sy tezitra zany dia ozy izy ry zareo président anarina kady ny olona ilentika zay ny fanalavana an'le paoly dia ny CFM manozy izy tsisy ao anatin'ny alphabet malagasy akory ny FFM io a lasa création de fampantrana manala-penitra le CFM zany eno any fiarahamonina any amin'ny fiarahamonina zany ary tezitra ny gasy a oka zay ozy izy a satria tena micumule lezy zao tsika ozy izy lasa MDRM daholo dia efa inona zany MDRM zany mandat dépôt daholo rehefa miteny MDRM fa inona nefany miady ny tanyrazana iringiriny lasa zany TGV zany zao fa lany olona anazy any mialatsiny zay nanangana zany fa lasa ataon'ny olona teny kivalavala izy tena grave le veriasina tena grave le voatafady tena grave le veriompy tapitra ny ompy dia misolo zaza varira eo ihany le ve fa lasa varira le izy miala ny masony miala ny taovany mampalahelo ange zany olombelona le varira
olombelona. Tena grave le vidim-bary, tena grave le vidim-piainana amin'izay. Resy le gasy anaovan'le mpanao politika anazy. Ny ilaina tompoko mpanao politika fa tsy mpanao politika manana projet de société ka ny fokon'olona anatitra sy ampiakatra amin'izay amin'ny projet de société any ao anatin'ny fanorenana ifotony. De manaiky izy tsy objectif en 2023 misy ny élection fa fanombohana fa enon'ny feo an-tany ny fanarenana. De mihaino koa ny olona mangetaeta n'le code électoral intsy sy mazava, mihaino koa izy ary tsy maintsy mihaino izy hoe misy fanarenana atao ary efa nivasana tsy kelikely io fanarenana io fa lava be io fa hoentin'ny feo an-tany io. Eny ary amaraparana isika manaona ny fahitany Leno Razafianarson zany ny hoavy ary hoe irosona ny feonam-be-pirenena ny concertation nationale zava-dehibe io fanavotam-pirenena fanaretana fanorenana ifotony sy ny sisa manoloana an'izay amintsika amin'teny zao manahoana ny fahitanao ny fahamatorany malagasy amin'izay ary manoloana ny zavatra atrehana tsika le amintsika amin'teny zao mihitsy. Za tsy teny zéro maty satria ohatrany tsy miexiste ahako. Fa miala eo amin'izay ao rehefa anisa dia misy 1, 2, 3, 4 rehefa misy mpitarika ny dikan'izay. Ary tsy ho mpitarika daholo ny 30 tapitrisa. Fa ny atao hoe olom-pirenena tompona andraikitra ny manana kara-panondro tsy verozo. Na ny verozo ary nampidirina ponja ny dikan'ny hoe miditra ponja ny andafy any tefena izy iverina intsy dia avoaka tao. Ary sao dia hoe mety misy olona koa hoe tsy fatany zoany na misy manery tsy afantaran'ny olona ny zoany. Ny saromana ny zoany. Zay indrindra. Sombaina ny asan'ny tany, ny asan'ny maha-olombelona. Dia eo mihitsy ilay fiaingana hoe ny olona manontolo aloha. Dia misy milalao iny avy eo. Tsy avela lalao intsony ireo Ny olona manontolo aloha zany hoe manana fanahy ny olona, manana saina, manana fo. Tsy resahana ny vatana. Olom-pirenena io dia hoakariny io. Zany hoe ny mamaika ankehitriny dia ny fanetsehana ny gasy ho taitra tsy atao roa mitsangana intsony. 20% majorité silencieuse be zao ary ararotin'ny mpanao politika reo. Fa miala tsiny amin'izay ry mpanao politika fa politika ny tena ho atao fa tsy le politika anazy intsony fa hitambatra ny malagasy ray manontolo ary fanaitra hitsoka trompetra hoe andao ho jerevana no avin'ny taranaka fa potika tanteraka raha mbola ditso lalana manomboka amin'ny 3 dikan'izay any amin'ny rafitra fototra tonga dia kendaina daholo mivoaka ry avelany ry t-shirt aza mpanaovina hoditra ambody intsony ny zanak'ondry satria misy sinina avy any amin'ny herim-maizina ny t-shirt anao dia ho azavainay eny amin'ny lalana any amin'ny fokon'olona hoe aza laingana ntsony ny gasy. Dikan'izay ny bazy aloha ingaitsika le gasy ho taitra tsy atao roa mitsangana intsony fa andray andraikitra ny fiainany. Rehefa vita izay miara misalahy amin'ny olona mieritreritra hitarika le fanarenana sy fanorenana ifotony. Aty amin'ny urbaine satria tsy hainy gasy eny manravikazo any zany resaka processus électoral zany fa andany mondro kely zany ny mpiado ny tanindrazana rehetrrehetra ary ivondrona anazava ny malagasy valalabe mandry. Zay ny tenenina rehefa inona izy ny valalabe mandry, rehefa inona izy ny matoritory fa anaterako ena, rehefa inona izy ny tsy mandady arona. Fa ampiasaina daholo ny voambolana andrendrehana ny gasy ka tapitra tsisy tsony fa tsangana ny gasy ray manontolo ary ametraka n'io tsangam-batin'ny firaisankina iangana io na ny ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany na ny voateraka nanana kara-panondro amin'izay ifidy amin'ny 2023 dia miantso ny ray aman-dreny enina lehibe ny ampanjaka tangalamena ray aman-dreny ara-drazana ny olobe sy ny sojabe sy ny mpitaka-zomanga miaraka amin'ny mpampianatra sy mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sy ny ratsa mangaika ny atoko politika miisa 300
ny entité politika sy ny entité religieuse efa mananontanyna ny zato mahery 20 miaraka amin'ny société civile sy ny association rehetrarehetra mpiado ny tanindrazana ifametanana ao anatiny io processus électoral code électoral sy concertation nationale dinika latabatra fokon'olona anaovantsika fanavotam-pirenena io iny ary isaorantsika Andriamatoa Leno Razafy Arsan avy amin'ny V3MT sady membre fondateur mpiambana mpanorona ny fiam manontondra an'izay fanazavana izay homena lalana ianao dia mbava moa manampo mieritreritra maro zavatra ny teneniny teo ary zavatra atao hoe tena tsy hoe enona fotsiny na mahaliana fotsiny fa ilaina dia ilaina mahatonga saina ny fiatrehantsika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy maintsy miroso isika na ahoana na inona olana atrehana raha mbola misy koa farany tsy ho foana mihitsy ny fanantenana araka ny namara ny président Marc Ravalomanana efa eto akaiky eto indray i faniry Razafy Manantany hitondra famakafakana amintsika izy sy fanazavana ihany koa fa vonimborona ianao faniry ndoary ya misaotra rina de miaraba ny mpiaino atsika zany fanoroana satria mety misy zao ndray vao misokatra hoe io ndray ara de ahoana ndray de hoetitsika foana ny fiarabana satria ny fanarahana ny fandaharatsika de arakaraky ny délestage ko satria misy délestage any ambadika any mahazo amanko akombavao hoe tena matiny ny jiro aty aminay de tsy maraka anareo de akoatra tany amin'ny CCI de zao ndray vao mivelona manaraka de ataotsika ny araba tao anatin'ny filan-kevitry ministra Omaly zay ny anomboako an'ity adevitra faharoa ty mialohan'ny andraisantsika je afatongavany vahiny fa irina moa mbola andamina zay eo ambadika ao dia nisy fanapahan-kevitra noraisiny fanjakana malagasy tamin'ny filan-kevitry ministra Omaly raha antsika tsara ty resaky ty de tao anatin'izay ho an'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola de naka izao fanapahan-kevitra izao enotsika tsara le izy de vakiko naka toavina ny anaovana sonia ny fifanarahana maro lafy amin'ny tatsoroka ara-pitantanana ifampizarana amin'ny resaka hetra na convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale MAAC na MAC zany convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale MACC ny fanaovana enotsika tsara ny fanaovana soni ny fifanarahana maro lafy amin'ny tatsoroka ara-pitantanana ifampizarana amin'ny resaka hetra dia manolotra tombontsoa miavaka voafetra ihany mantsy ny lalàna iraisam-pirenena amina alalany voafetra ihany ny lalàna iraisam-pirenena ananany Madagasikara zay manome fahafahana mifanakalo vaovao échange na renseignement zany resahantsika zany mitoly izy akoatr'izay de voafetra ihany koa ny fampiarana ny fifanakalozam-baovao izay miorina am'ireo fifanarahana araketra convention fiscale zany misa efatra Frantsa, Maurice, Canada, Maroc nosy ny avy Madagasikara ka ny telo am'ireo no miatra fandresantsika teto zany ny fanaovana soni ny MAAC na ny MAC dia manome fahafahana ny Madagasikara ampivelatra ny tambajolotra mpifanakalozam-baovao miaraka am'ireo firenena maro nanosony ny fifanarahana sy anana fitaovana matanjaka mba hiantohana ny fisina sy ny fahombiazany fampitana atotam-baovao araketra izay azo ny sampandrarahany etra kirakiraina zany hoe raha feziko zany izy de hoe nanaiky zany fitondram-panjakana tamin'ny alala ny filan-kevitry ministra Omaly io hitantsika eo fa hanao soni ilay fifanarahana maro lafy amin'ny tatsoroka ara-pitantanana ifampizarana amina resaka hetra na convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale MACC io ny Omaly fa efa tamin'ny 17 Novembre
2024 no nakatoavy ny filakevitry ny gouvernemanta le anankiray fa tsy ty teo nivo ministère ny économie io izy io et des finances de zao tao tamin'ny 17 novembre ty 2021 accord pour la demande d'accord pour la signature de la convention mutuelle sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale io le MAAC tamin'ny novembre zany no efa no resahana teo anivo ny filakevitry ny gouvernemanta tia adevitra momba ny convention multilatérale en matière fiscale ty fa omaly vonakatoavy ny conseil des ministres fa anosiny Madagasikara indro nitondranyty fanazavanty ny tenako sy député fetra tamy volana meteo satria ho isika tsy mpanohatra botolo fa mpanohatra mahafantatra zay zavatra aso ty fireneny ty fa tsy araky mifanendrehan'le fitondram-panjakana sy pisolelaka sy dedakisma sy roeraoera ka raha misy zavatra mahaso le firenena satria bloqué le firenena am'izao fotoan'izao de mahafantatra sika hoe inona ny tokony hanavotana ny Madagasikara io ao anatin'izao situation efa tena ambony be zao de nentinay sy député fetra nentiko sy député fetra teto indro ny ataona ny adevitra ny amin'ny manaovanareo soni amin'ny OCDE io satria amina fiscalité internationale de misy lalana ahafahana mampidi-bola ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'izay échange na renseignement izay de nentintsika teto zany satria efa misy 120 pays efa nanao soni izany ao anatin'io accord multilatéral io no ahafahana mahazo vaovao momba andreo mpandrara na orinasa zay mitsoka etra na tokony hapiditra etra ao anatin'le fanjakana iray kanefa no tsy fisiny zay accord multilatéral na convention zay accord multilatéral raha ny tena marimarina kokoa dia tsy afaka miadevitra momba izany isika ka rehefa misy ity de mandeha le firenena ao anatin'izay le maha multilatéral azy fa teo le convention bilatéral tsotra ny nataotsika de io le nresahana teo hoe Maurice France dia Canada na Maroc fantelo am'ireo zany miatra efa nresahantsika teto zany aza terena lava am'ty resaka redressement fiscal ity satria ny resaka fisika ny tena mampidi-bola be indrindra ho an'ny fanjakana akoatra ny recette douanière zany sy reo dao na aide azontsika avy any ivelany fa ny resaka etra no mampidi-bola be ho an'ny firenena iray indrindra ho an'ny Madagasikara izany donc tsy ampy io raha jerevantsika ao anatin'lay vola miditra amin'ny fanjakana satria misy tsy mandoa etra ara-dalàna de lasa le mpandrara madinika eto toerana no tratra amin'ny alalan'le redressement fiscal le resaka etra koa eto amintsika mionona any am'le 18 000 ariary 23 000 ariary 25 000 ariary nefa ato misy mpandrara vavety na orinasa vavety mety multinationale sisisa tsy mandoa etra araky ny tokony ho izy ka rehefa mandeha anatin'ny tony accord multilatéral tony na convention multilatéral fa tsy bilatéral tsotra ka misy ny fifanomezam-bavao amin'ny firenena membre ao anatin'izany zay efa nanomboka ny adevitra an'izany Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 2024 fa ny ena tsy nentina nanao sini fa rehefa tonga ny adevitra tetitsika hoe zao ange misy lalany ahafahana mampidi-bola ao Madagasikara ao anatin'ny OCDE io ay mba mihaino ihany le fitondram-panjakana fa tsy mpanohatra botolotsika ka zao nanaovana azy mbola iresaka momba ny teritry ty satria mandringa ihany koa ny amin'ny fitantanana ny anivon'ireny direction régionale ny etra reny ny any faritra maro samihafa fa resahako zay rehefa aveo fa ohatraohatran'izao ny fanazavako
sy député fetra tamin'izany fotoanandro zany tamin'ny faha 5 ny volana me voatselany zany iapenina zay 2 semaines zany ny resaka momba ity hoe ataovy sony io MACC io namaky ny fomba fiantso azy fa anisany tokony hitondra vola ary ahatratrarana andreo goaibe nitsoka etra na manda etra na manao kilalao maloto amin'ny fomba fitadiavana vola amina firenena anankiray Madagasikara resantsika ary anisa mampahantra firenena anankiray ny tsy fandoavana na tsy firarahina zany etra zany ka rehefa mandeha ao anatin'le fiscalité internationale ny adevitra tahaka izao dia ahafahana mitady adevitra mazava tsara ny hoe ity trantratsika le vola miditra ao anatin'le kitapo-mpanjakana ka tsy manana déficit tsonitsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary betsaka ny tombony dia ahoana ny ilazana zany fa mpanohatra botolotsika nefa vao malo ny conseil des ministres niditra tao anatin'le adevitra nresahantsika teto de miverina ihany zany ay ve manaraka miara-manondra tsara mihitsy anareo reto de tsika koa zany misady rese ho atsika mpanaraka miara-manondra hoe eno tsara ny zavatra resahana eto fa misy zavatra fatatsika misy zavatra everitsika fa tokony mandeha ary voatery ny fanjakana nge matoa miditra amin'io e de anaiky izany fanosiny ka rehefa vonina l izy namana teknisiana fandaharana fa tamin'ny faha 5 tamin'ny faha 5 ny volana me voatsely ty fandaharana ty nanazavako sy ny député fetra raha mizafombololona ny amin'ny hoe misy lalany ty ahafahana mampidi-bola ho amin'ny Madagasikara fa raha ny aingana fa maty le vahoaka de ty resaka fanaovana soni ny MACC ty ary ny filoham-pirenena no tokony mandray indraikitra faran'izay mainka momba izany de mivoaka tamin'ny filakevitry minisitra efa tany amin'ny mois de novembre no nekena tao anatin'ny filakevitry ny gouvernemanta fa zao izy vao natao tao anatin'ny conseil des ministres mois de juin ohatra zany nge le manangana an'le RAI efa tany amin'ny septembre tany nefa napetraka ny rafitry le RAI aty amin'ny mois de mai vao voatendry le tale général ny RAI ary vao tamin'ny herinandro teo no nanao fianianana rehefa mandeha ho le pression samihafa na miseho azo mafy be fitondram-panjakana io miemitra io de ho arahantsika ary le izy namana teknisiana fandarina tamin'ny faha 5 ny volana me izy ty ny horesahanay mikasika amin'ity resaka fiscalité internationale ity ary ny tokony hanaova Madagasikara soni amin'ny alalan'ny filoham-pirenena itya akora resahanay ity ndahoara namana teknisiana zany namana faniriky mpiaino ajaina hoe ona sosokevitra ho anareo ny zay anatin'izany ry mpitondra fanjakany anatin'izany ianao andre matofino andro rajoelina sosokevitra zany atona zany fa tsy hoe falitsikery izay misy ny zavatra misy ny safidy misy ny lalana izay miankina aminao fa ho avy amin'ny atsipiriantsika rehefa kelikely ao raha manao safidy ianao hoe izotra am'ty lalana ty fa misy ny zavatra ho ataonao soni idiratsika ao anatina fiara-miasa manera-tany dia hitondratsika izany makany amin'ny fanatsarana izany hoe fampidiram-bola anaty kitapo-bola mpanjakana araky ny nefa ny fampiresahana teto sy natsidika teto tamin'ny fanomboan'ny fandarana hoe inona ny tanjony zany hoan'ny toe-karena mitovy amin'ny tanjony samy mifinina eny fa fanatsarana sy mba andehanana makany amin'ny fampandotrona mila vola le firenena mila vola le kitapo-bola mpanjakana mila vola nantaterahana ny vina rehetra zay napetraka ao zay anarana mena azy tany na vely rano na inona le matofilo mila vola ny firenena mirotsaka ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana izany manoro lalana anao izay todika aminao zay ndre matofilo fa ho toy an'izany raha ohatra ka nomeno lanjany za mitatitra sy ny paikady atao anatin'ny 5 taona oetiny samy finina manenjika n'ireo mpanao famitsim-bola reo mpitsoka etra reo mpanodikodina vola sy mpanao zavatra tsy mazava na iny anivony resaka hoe change ina resaka fanakalozana vola vahiny vola malagasy resaka fidikodirana vola akoatra zay koa ao anatiny koa ny resaka tsy fandoavaketra blanchiment daholo ny anaran'izany famotsim-bola daholo zany satria raha misy ny vola tokony alohan'ny olona zay mpandoetra nefa tsy naloha de afaka miresaka am'izay fotoana zay tsika resaka infraction fiscale resaka blanchiment satria natao zay tsy andoavana raha 1000 francs ohatra na 1000 ariary no tokony nalohan'lay
contribuable négocie tany izy ka mety ho 100 francs malohany 900 francs zany a dia azo lazaina hoe blanchiment satria averina miodina ao anatin'ny sehatry ny fandrahoana tontolo mba ho dioviny zay vola 900 francs izay a de zay koa azo lazaina hoe blanchiment ialana am'izay andre matofilo manatsarana zay fampidiram-bola anaty kitapom-bola mpanjakana todika aminao manokana izay manamafy ny teny zay fanataonay teto antso natao anao antso apomba fanajana any aminao ny lakleany raha tena mieritreritra mariny ianao iaho fa ray aman-dreny raha tena mieritreritra mariny ianao mitsinjo zany ho avyny vahoaka malagasy tsirairay zany mila vola le firenena mila vola kitapom-bola mpanjakana dia zay no anoloaka azy namana faniry misy le atao hoe akoro akoro zay efa nivolavolainy teo anivon'ny OCDE ary firenena efa 100 mahery eo izay raha tsy diso eo amin'ny 20 amby 100 eo amby 100 any tsy mbola mpikambana rehetra anivon'ny OCDE ninona moa le OCDE le organisation de coopération et de développement économique ka efa misy ny fampidinihana teo am'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena mahakasika ny anenjehana ireo vola maloto raha zay ny azo filazana azy mety avy amin'ny resaka sanatry zany fanondranana atsokosoko na mety fitaovam-piadina io mety ho resaka rongono io na zay mifandraiky am'zany rongono zany zava-mahadomelona mety ho zavatra hafa ihany koa araky ny tenako teo fanakalozam-bola vola vahiny vola eto toerana dia zany rehetra zany mety rehefa ohatra ka ataonao soni izany atao hoe fifanarahana ary idiratsika ao anatina sehatra anankiray lehibe ifanakalozany firenena maro vaovao dia inona ny tanjona tsy misy afaka miala itsony tsy misy afaka manao lala ninona re lala-poza ialana am'zany adidy tokony ataony satria nandray izy dia mila manome zay le izy rehefa nandray ianao nahazo tombom-barotra ianao mpandraharaha ianao dia mila manomeko ianao tsisy milaza mihitsy teto hoe ome daholo zay azonao tany fa mila mandray anjara ianao ao anatin'izany hoe fampandehanana ny fiarahamonina fampandehanana ny raharam-pirenena izany zay le adidinao ohatra zay zany le izy amin'ny akapobe ny namana faniry fa petraka ny fanontaniana hoe maninona no tsy mety manao sonia izany ny filoham-pirenena raha efa tamin'ny taona 2024 no nandrasana taoriny zay efa nisy di nalehany tany Paris tany tany amin'ny renivohitry la Frantsa any no misy mifoibe ny OCDE de nieritreritra ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika ary ny vahoaka malagasy marina hoe tsy voatery ho fantatry ny vahoaka malagasy manontolo zany fa misy mety olona vitsivitsy any eo anivon'ny sehatry ny asa mpanara-maso ny raha-pirenena no mety mahafantatry izany fa tokony fantatry ny vahoaka zany zavatra any hoe rehefa ohatra manao soniany zany andre matofilo tamin'ireny diany tany Paris any raha ho iaho efa tsy toy izao ny fiainantsika teto 724 20 raiky amby 20 efa 3 taona lasa izay no andrasana firenena maro izany hoe rangotra sy ny atao ny filoham-pirenena tsy mila ratification ny anivon'ny parlement zany zavatra any fa filoham-pirenena irery rehefa manao sini izany fifanarahana izany de araky miteniko teo misy le atao hoe échange de renseignement à des fins fiscales ifanomezany reo firenena eo manodidina amin'ny 20 amby 100 eo dia ao raisy potsiny eo reo goaibe io zany namana zay ao raisy potsiny eo ireo izay tsy mpanara-dalàna zany tsy mandray anjara somary atao hoe misy fitiavatena diso tafahoatra ao anatiny nefa manana didy eo anatrehan'ny firenena sy anatrehan'ny vahoaka ao am'zany firenena zany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampidinana izany raha-pirenena zany zay zany le zavatra nandrasana namana faniry de zavatra tsotrane zany tena tsotrane zany fa mampametra-panontaniana hoe maninona anao andre matofilo tsy miroso am'zany fanaovatsony zany satria ianao ny tompon'ny lakle ianao ny fitaratra ianao ny ray aman-dreny mbola veriko amafisiko le fanontaniana hoe misy antony hafa avy eo ambadika ao mbola tsy de tena hiditra am'izay atsipiriany izay le accord na le traité multilatéral
multilatéral araky ny tena namana faniry zay tsy bilatéral io tsy convention io tsy fifanarahana entre firenena anankiroa io hoe iara iasy zay de misy ifanakalo vaovao sika ity misy olona avany amin'ny firenenareo ohatra ny nahagaga fa ohatra ny nanana ohatra ny viditrano azy taty aminay taty tsy zany hoe va izy ny loha ranombola tsy zay io fa firenena maro raha kely 20 am'zato no ifanakalo vaovao makasika ny hoe ity misy zavatra tsy ara-dalàna ity misy miariary zao to arena tsy fatapiaviana arena mampiaya ka zany retraretra zany raha tena tia tanyrazana ny filopirenena miankina aminy sy niany tokana ataony any anivony OCDE zay manana ny foibenany Paris renivohitry la Frantsa dia mirosotsika dia efa ndresaka an'izay ihany ahako inona ara no tombotsika ao anatin'izay namana fandrizy inona ny tombontsoa mety ho sitrahan'ny firenena malagasy izay atanaty lavaka mangitsikitsika izy président Ravalomana andray am'izao fotoana itenenatsika izao tena hoe anaty fahantrana ty misy tsetsatetsa tsy aritra kely tongeto ndray ny iraky ny FMI am'izao fotoana izao iraka faharoa raha tsy diso dia banque mondiale reo moa zany nametraka koa fomba fandrefesana sy tondro ahafahana mandrefy atraiza no ahafahana milaza sy manambara fa tena mahantra fadiranovana ny olona ao amina firenena anankiray tany amy taona 7 tany dia nametraka ry zareo hoe $250 farafaha-kely ny isan'andro no tokony ho raisin'ny olona anankiray isan'andro zany zany zao vola manodidina ny any amin'ny 900 sy 7,000 anoany ariary anoany dia tsy maninona mipetraka eo iny fa nanomboka tamin'ity taona ity dia nampiakariny zareo teo anivony banky raisam-pirenena sy ireo manam-pahaizina raisam-pirenena am'ireo le vondrony raisam-pirenena arabola ireo hoe miakatra $250 fa rehefa ambanin' zay vola miditra amina olona tsirairay amina firenena ray dia mahantra fadiranovana zay izy manao kady tsotsotritsika ny $250 rehefa atao avadika volana isan'andro ariary ampitomboana 30 andro anatin'ny ray volana de efa mihoatra nylay 5 sy 4 hetsy napetraky ny fitondram-panjakana fa vola farafaha-kely ny karama farany ambany tokony omena ny mpiasa malagasy any anivony tsy miankina mbola latsaka ario raha nametraka mivoaka koa ny atotanisa toy izany any ny 20,000 ny malagasy nefa mbola mihoatra ario tamin'le ray faingo 70 ny resahako eto notondro fetra farany ambany napetraky ny banky raisam-pirenena izany dia tsy fantatry tsony zany aiza le misy an'le firenena malagasy tena hoe anisany tsy mahantra fadiranovana akory fa tsy manako hoanina ny voaka malagasy raha zay tondro sy maridrefy fomba fandrefesana napetraky ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka amitsika zany zay zany niverenako am'le teo hoe mbola namafisako zay antony ray zay ihany koa manamafy an'le hoe le matofoloa mba eno zao tenina zay fa mitondra ny tenin'ny vahoaka izay mitondra ny etahitan'ny vahoaka izay eto anivony miara-manonjy LBS radio mada inona no mbola sakana aleo fantatry ny vahoaka malagasy na inona no antony tsy anatanterahanao am'le fametrahana ny sinianao any anivon'ny OCDE mahakasika nio akôrona fifanarahana iraisana firenena amanjaton'io mba anovana ny fari-piainan'ny malagasy ka tena mba andehanantsika any am'izany fampanotrony zany ray ohatra de zao ihany koa fandresahako teto izy fa misy ahitsika kely ny teniko tamin'ny herinandro satria tsy teto ampelantanako moa ny atotanisa tamin'izay fotoan'izay hoe iza no efa nahita vokatsoa tamin'izany nahita vokatsoa tamina resaka hoe nanomboka tamin'ny fotoana nidirana tao am'izay fifanarahana iraisam-pirenena izay irahana firenena maro ny ao n'Afrika du Sud ny Afrika Atsimo napiditra 1 milliard fa tsy 15 azy alako tsiny fa 10 le tenako tamin'ny herinandro raha tsy diso any teny teo amin'ny 1 teo na 10 teo fa 1,5 milliard de dollars no nampidiriny firenena afrikanina tatsimo voka zay vokanarahana zay akory multilatéral zay indrindra fanaovana soni tonga de niditra ny vola satria miainga tamin'le ataon'zareo hoe zareo mipahay an'ity resaka fiscalité ity zany déclaration volontaire zay mbola tsy nisy resaka hoe contrôle fiscal na resaka redressement fiscal
fa mbola miainga fotsiny am'izay le hoe déclaration volontaire zay raha izay 1,500,000,000 de dollars miditra tao anaty kitapom-bola nizany firenena afrikana tatsimo zany de mbola misy ihany koa ny Nigeria 82 millions de dollars torak' zany koa ny Ouganda toy zany koa ny Tunisie ny Togo ny rehetrarehetra mety misy ny kelikely 1 million de dollars ho any sasany fa vao manomboka izany a mbola vao manomboka izany satria araky niteniko teo zay niteniko amafisiko niteniko tamina aoka zay any Kaisara ho any Kaisara zay zany le fomba fiteny anaty baiboly any zany fa le izy hoe misy any tena manao tombom-barotra tena hoe PDB azy mety mahay mandrara azy fa mila anao mandrotsaka ezenany ray a de mila manome mba mifanahtsahana am'izay a vola hiditra taminao na orinasa ao zay izy zay le antony Andriamantoa zay le antony mahatonga atsika eto miresaka an'izay zavatra tsy mandeha le échange de renseignement ao anatin'le pays membre zany de mazava ho azy rehefa mandeha le échange de renseignement zany a de fatapatatra hoe misy an'ity aty aminay fa raha vao tsy pays membre zany tsika raha azoko tsara le fanazavana député fetra de tikan'izany tsy coopératif zay tsy mpiara-miasa zany de dikan'izany tsy mahazo an'le renseignement zany a zay mahakasika an'lay a mpandrarana le olona mitsoka hetra ao anatin'ny firenena karaha miditra mitsika tombony be mihitsiny satria betsaka ny vola ho tafiditra fa ny olana manko député fetra zany de zao am'ty resaka hetra ty satria miezaka mijery eto ambany masoko eto zany am'izao fotoana zao a ny loi de finance 2021 zany a 2022 de ato a mazava tsara mihitsy inona ozy izy ny ressource ny état zany a prévu en 2022 de reto ny ato recette fiscale intérieure ny recette douanière de ny recette non fiscale ny don de ny emprunt intérieur sy extérieur fa rehefa mijery zany tsika tena ny recette fiscale nge ny ambony no ny recette douanière député fetra de amin'ny akapobeany anefa le recette fiscale tsika zany de zatra mentehatra am'le 16 000 ariary le etro 23 000 ariary kely 25 000 ariary kely de rehefa tsy afapo amin'indray de le manao an'le redressement fiscal zay tena mamono amin'ny akapobeany le mpandrarazana tany madinika zay miezaka mitady vola ary betsaka izy am'izao fotoana zao no mikakaiky fa reny ihany koa moa zany ndraindray misy manao an'izay hoe tsy de tena anina fa misy fomba fiasa ihany koa ndraindray zany mila hitsy eo am'le resaka fandaminana an'izay tontolony etra zay fa ato zany tsika misy vola be mandendeha zay tokony ho tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana de tsy tafiditra an'izy de miezaka ihany mijery député fetra mahita an'le déficit tsika zany am'le hoe vola zay nieritreretina ohatra zany mazava be ny ato ny situation ny déficit zany ao anatin'izay hoe LFI 2022 zany 2022 ato le izy miresaka ato de ny dépense totale zany de tokony 12 000 milliards 164 milliards d'ariary zay zany tokony ho dépense totale fa rehefa mandeha le izy le recette totale mba hita an'le fitondram-panjakana de 8741 milliards d'ariary dikan'izay zany manodidina ty any 3453 milliards d'ariary aty zany le déficit budgétaire zany hoe le tsy tafiditra le dépense totale betsaka fa le recette kely de tsy maintsy tadiavintsika zay any anatin'le financement extérieur sy le financement intérieur zany efa andresahana tato zany inona natao hoe financement intérieur mety azo atao ny mindram-bola amin'ny ato anatiny sisisy ny financement extérieur de hita toka mandeha io zany ka zay lafin-javatra hoe maninontsika miafiafy maninontsika ny déficitaire nefa misy lalana zany monsieur le président tokony hidirana ao anatin'izay ary raha mahay mitatana tsara ka hoe manana cerveau de tokony tsy salasala mihitsiny miditra am'izany accord multilatéral zany fa maninona menahena le fanjakana ary manary vola be ary tsy zavatra sarotra vao iny fatsika manao sy ny ratifieny zany de mandeha le déclaration volontaire mandeha le échange de renseignement automatique ary misy assistance de recouvrement koa zay indrindra le hoe fanampiana amin'ny resaka fitakina an'ilay vola zay mihitsy ary am'tony tsy resaka correspondance tsotsotro tony fa resaka renseignement zavatra ngeza be ianarana ny ahafahana maka ny vaovao am'tony ary iaingana be ny firenena rehetra manome vaovao
momba Madagasikara olo ange hitantsika hoe any Dubai ony misy trano ray ihany, any Dubai ony misy compte ray ihany na misy volany ray ihany, any Suisse ony teo moa le tany Suisse nalaza be de efa mikisaka indray any amin'le mpany mampihapitra ahoana ny fomba ahafantarana an'ireny akoatran'le investigateur le journaliste de betsaka le fizaram-baovao ka tsika zany rehefa mandinika de bitefetra de tsika hoe very vola be da be le fanjakana de lasa mamidresy an'ilay mpandraraha kely mampalahelo misy meritreritra an'izany hoe zavatra tsy de makaiza akory le fiarikaren'ilay malagasy kely za raha fa mahampiditra 10 000 ariary ka hatramin'ny 30 000 ariary na 40 000 ariary isan'andro ohatra de inona tambatambatra de amezana karaha mampiasa isam-bolana nefa rehefa tonga le fandoava-ketra be lavitra amina miliara mihitsy be lavitra noho le vola miditra am'le orinasa no etra laina aminy de etra lasa mifanambaka anaty atsika de izay mahatonga le recette totale atsika tsy mety tafanga mihitsiny kanefa tsika manalalàlana afahantsika mivoaka anatin'izany tsika moa zany tsy hoe inona mitantaran'izany fa mba mezaka koa tsika le fanjakana efa tsy afaka efa tsy tafavoaka de zay namezantsika io ny lalana de mba hidiry fa aza miavinavina fa zany no lalana zay velona fa mahasoa ny firenena ary lay fiscalité internationale de manome tombony amina fanjakana tsara tatana de bitefetra enare zay ny amin'iny mazava tsara iny hoe zavatra efa nyresahantsika teto hiny adevitra mandeha iny de voatery le fanjakana io tena tsy afabelantsony le fanjakana ka rehefa voatery amin'ny lafiny maro izy de reny hitatsika reny zany de sofa mbola misy foana zany lay arsivatsika ahafahantsika mampatsya ny amin'ny vaovao tamin'ny fahadimy amby roapolo ny volana May fantarana iny niarahana tamin'ny depute Fetra Lalamzafimbololo nresahana ny hoe midira ao anatin'io accord multilatéral io fefakendaroroka sy tafavoaka le fanjakana fa za miavinavina fa mbola te resaka zavatra afitsika amin'ty resaka etsy satria marobe ny zavatra tiatsika resahana ao anatin'ity direction régionale ny impôt na ny tasy io na vakina karatra io na tsimo andrefana io sy ireo centre fiscal rehetra zay manana problème am'izao fotoana zao amin'ny fanendrena olona kanefa misy an'izay resaka piston politika zay miaro an'ireny olona rehetra reny misy olona efa misotro ronono nefa mbola tsy soloina misy olona efa voateny rodafy any amina ministera hafa fa tsy soloina misy olona marary ary tsy miatrika ny asany tsy soloina tsy mandeha araka ny tokony izy le asa zany de zany no antony mahatonga atsika mametraka an'izany adevitra ary fatatsika anie misy tale generaly eo anivoniviketra lehibe zay manana raharaha iny anivon'ny fitsarana rehefa nahamoany fitsarana didy fa zao mbola mitazona andraikitra ao anatin'izany fitantanana zany problema daholo zany amin'ny tontolo ketra eto Madagasikara ho velabelaritsika rehefa tonga ny fotoana indrindra ty hoe ny tompon'andraikitra eo anivona centre fiscal ho isika tokony efa hanao famindrapitantanana fa zao misy piston politika miaro any ambadika de eo ihany mitazona an'le andraikitra de le andraiky mpanjakana mihitsy sy le fanendrena avy any amin'ny fanjakana mihitsy ny ignoren'ny sasany satria laya politisation na fampidirana politika ny anatin'le administration no atao lahara-pamahy de eo ny hoe TGV mapary reny olona reny fangany technician na misy an'izany tsony zany nefa nialana teo aloha zany tondrana vaoaka 2009 zany joroana 2018 mbola miverina zany am'izao fotoana zao parenthèse zany foresantsika rehefa tonga ny fotoana fa araky nefa nampanatenaina nanomboka tamin'ny talata omaly alarobia de niresantsika teto reny arabe mananjara fa hivahiny eto mivatana ao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ny flou national lefitra ny RMDM sady flou national ny antoka MCDM andrimatoy alaindry miseza de fa ao izy am'izao fotoana izao misy vaovao lehibe ary misy zavatra marobe hitondrany lafim-panazavana ho amintsika betsaka itsika nefa miandry any amin'ny tokatrano rehetra misy atsika any ny any ampitan-dranomasina ny any etantoerana noho izany aza misaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada fefa ao ambadika ao ny flou alaindry miseza rina arabe mananjara Niara-misaotra ny faniry tany manamafy an'izay tenin'ny faniry zay hoe maro no efa miandry akoatra ny eto toerana de efa hiteto zany fa dia manaraka mivantana nyty fandaran'ity ihany koa ny ao a New York ao maro ny tena raha tany malagasy ao a New York fa dia
manaraka amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook. Ny any Frantsa moa zany dia marobe tokoa singanina amin'izany ny manaraka ny fandarantsika ao amin'ny tanànany Albertville any France zany. Eny ary tokolasy tombovavy efa eto akaiky eto Alain Remseza araka ny nambarany faniry teo miarabanao andriamato Alain Remseza tonga eto indray ary miaraba tratry ny taona. Miarabanao namanarina ary mifaly mahitanao tsy maty fomanaina na amin'ny lafiny akolaka na amin'ny lafiny vantatry rahana lala fa somary tsy de tsara loatra ny fahasalamanao teo kanefa io anao zao de efa en forme tsara mihitsy ka mahafaly mahita an'izany de miaraba indray koa satria efa elaela marina no tsy tonga teto noho ny raha maro samihafa kanefa kosa amin'izao fotoana zao raram-pirenena de efa hitantsika fa misy fisorany ary misy zavatra mitranga maro izay no natonga nanapa-kevitra nanaiky mifanasana reo androany. Ny tena zava-dehibe moa zany de ny fiviriny atoko politika maromaro izay ataontsika mihitsy ny akabeazan'ny atoko politika eto amin'ny firenena izay nanapa-kevitra fa tsy anatsika ny fivirina izay nataony seny Androany Maraina io mikasika ny hoe fikonan-doha ny atoko politika sy ny société civile mikasika ny refonte ny liste électorale de ny ao anatin'le izy ordre du jour de hoe méthodologie anaovana ny refonte ny liste électorale zany hoe avy any amin'ny pitsopitso farany zay farany ery mihitsy zany hoe ahoana moa zany ny fomba anaovana an'le refonte ny liste électorale zay zany le atao de nanapa-kevitra zay rehefa mifampidinika sy mivoky fa tsy anatrika an'izany zavatra zany satria tsy zany ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao be de be mbola olana misy zay tokony hovahana nefa tsy natao ary nanseny koa ary de tratra ny fandrika ihany satria efa mivoaka ny décret mikasika an'le fifidianana zay izy vo eritreritra an'izany ka nanao fanambarany zay zay mangataka anao mba hovakina zay moa zany nanatitra an'io tao tsy nanakorotana fivirina mampanajana tsara hovakinareo am'izay mbola mijanona eo tsara tsy hovakinareo ho hitan'ny mpanao gazety any io de ho hitan'ny olona eo nareo zay zany nametrahana izy de ny mpanao gazety moa tsy nanaiky fa nanontany fanontaniana de fa nifaliana teony eo ihany de mangataka anao amaky an'le fanambarana mbo azo ny olona tsara inona ny hevitra sy ny zava-misy mahatonga ny fanoherana manao tsy mety tsony zao raharam-pirenena zao. Eny ary ka arak'izany de nisy tokoa ny fanambarana ianao moa rehefa aveo mbola mitana ny fandehan'ny raharaha tany amin'ny seny tany hoe araka ny fitakian'ny vahoaka sy ny fanatanterahana ny fepetra izay nangatahany fianakaviam-be iraisam-pirenena izay azo sokajiana roa toy izao. Voalohany, fametrahana ny rafitra rehetra sy ny lalàna ahazahoana manomana fifidianana marina sy mangarahara areken'ny rehetra. Faharoa, fanamafisana sy fametrahana ny demokrasia tena izy eto amin'ny firenena izay fototry ny fampandrosoana ny tany sy ny tany tandalana ary ambana fa antanatohatra farany eo amin'ny fametrahana ireo fepetra ireo. Eo ny fanamboarana ny lista électorale. Noho izany hoy ny fanambarana de manamafy ny mpanohitra rehetra fa tsy andray anjara amin'ny saritsary pikaonandoha mikasika ny refonte liste électorale izay karakarainy ny seni raha tsy misy aloha ny virosoana amin'ny fandinihana ireo voalaza eo ambony ireo amin'ny alalan'ny adievitra. De misy sonimo ato zany eo ny vondrona RMDM, eo ny vondrona Panorama, de eo ny vondrona toko hafa. Raha ny sary hitanay milatsaka aty Andriamatoa Andriamseza ampolopolo nareo ny tany tsaiko mihoatra ny telopolo tany mba fitianareo eny zavatra nitranga tany tonga tany nareo de nanao fanambarana de ahoana sy ahoana sy ahoana. Tena marina moa zany tonga zay anomboka le adevitra de nanatona teny zay maro be reo isan'ny atokony telopolo fa raha nisan'ny olona tonga teo zay de anjatony mahery nanatona teny za moa nitarika ny délégation de nentinay ny taratasy io de milazaina hoe angatapitenenana moa zay de nanomery zareo ampanajana de napetraka izay koa zay fa tsy angatapitenenanao kabary be fa tia ny taratasy ny mifanapa-kevitra nataonay ambava omana pomeritreritra raha tianareo vakina amin'ny olona manantrika izy de vakio tsy tianareo moa izy de raha mahita ny zava-misy mpanao gazety be da be zay aloha zany ny voalohany de nilaza zay fa ny toedavatra misy eto amin'ny firenena sy ny fitahana iny tsy mampity an'io fivirina amin'izao fotoana zao
dia tsy anatrika nyity fivorindry de lasa nivoaka daholo moa zay a de teo avelany ny gazety rehetra no mpanao gazety rehetra no nanatrika anay a ka ny tenako sy Andriamatoa Olivier Rakotovazaha zany a nisolo tena nareo atoko rehetrarehetra reo a teo ivelany teo zay ny zava-misy inona moa le takitsika zay indrindra tsy nanatrika izy a dia inona no takino de misy fiteny ao anatin'ny tenenitsika io zay zava-dehibe amin'ny fomba fitenin'ny malagasy hoe aza ataonareo eny alohan'ny omby ny sarety mazava-be ny dikan'izany ny zavatra mbola tsy vita kory a ny vary tsy masaka nareo efa mandroso vilia ao zany le olana ahitanay fanabadona ny malagasy io ary famitaam-bahoaka andehanana any amin'ny fifidianana ahitana disadisa indray a ahitana romoromo indray karaha miditra amin'io ny fanoerana de lasa raitsokombakomba am'le tetika atao karaha tonga ny fotoana de eka nareo inge ny votao e zay ny mila zavaina eo anamy mpanao politika ary misy tsy mahazo an'izany petraka eo anao de avoaka ny sary ianao ne tamin'ny inona motsika anany sivitsona io ny sarinao nanaiky tao ny adevitra hoe ataovy an'izao rehefa tsy nyhevitra ao zany no atao de lazainao fa tsy mandeha mitokony izy mififidianana izay na tonga anay rehefa aoka malagasy a nakafe-petra mihitsy hoe alao tsika tsy manatrika an'io fa alao izy ny anao azy ao eo izy hitan'ny avana ho tsarainy vahoaka ao hitatsika mitranga satria mangataka ny zany vondrobe ny raisam-pirenena ny vahoaka rehetra efa matsapa fa tsy milamina zany fifidianana zany ary fifidianana foana rehefa vita ny fifidianana matetika mahatonga ny disadisa sy mahatonga ny romoromo eto Madagasikara efa intelo mitrangy zany de mbola ho ataondray ve eo zany le fanontaniana mipetraka inona moa ny angatahan'ny firenena vahiny rehetra na ny communauté internationale hoe voalohany mila fifidianana mangarahary zay any Madagasikara fifidianana mangarahary zany nge tsy vitany hoe ianao liste électorale fotsy ianao an'izao any mifokotany de efa mipetraka ny olona hoana reo président mifokotany reo nefa ny anatin'le décret de milaza hoe zareo tsy samy teny akory a menatra le ministre ny intérieur hoe ny tompon'andraikitra ao mifokotany no mitarika an'io fanaovana an'io manino izy mety samy teny satria fantany fa le tompon'andraikitra ny fokotany a de olona zay any amin'ny ministère ny atitany no mibaiko azy a de tonga de fantatry ny olona le tetika de atao hoe le tompon'andraikitra ka tsy izy rery eny inao va aiza ny lalàna milaza hoe tsy izy rery no nahoana ny fomba anaovany azy mila fandiniana daholo zany ary tsy azo ekeny manarak'izay ahoana io gouverneur io any lalam-panorenana sy ny zava-misy eny na atao gouverneur natao ny anarany io na atao chef de région ny anarany io na atao mpivarokena ny anarany io de fidina ihany izy mifantatry ny olona tsisy zany mandrakitiny androany di zany ve ny anaovana fifidianana de ho avy ndraiky io ny gouverneur de baiko ny rakoto sy rabe taovany zao io anano ty zao ny ary anaty anary zany olana daholo zany ahoana ny financement ny campagne électorale mbola tsisy lohany sy vodiny zany hoe le olona mpanankarety ny firenena zany de fa miandro fotsiny hoe raha vao miditra ao lana tim-bahoaka ako vahoaka mahantra reo amenao vary ray vilia reo de fa vita elahy 90% mifidy anay ka mbava omana po mieritreritra vahoaka raha mbola hiditra am'izany tsika nefa ny kristy efa akaiky zay ny matonga any amin'ny fanoerana manao hoe tsy azo toy izy anatsony ty fa tsy maintsy etotsika manao fanapa-kevitra na iny kitona na iny kiantra de irosa amin'io fanoerana ampanatsanana sy ampaindrena ny tenenanay mitinina reo mbola tamatra miadevitra fa tsy mety tsony io irosa am'le fikionandom-pirenena tsy fantao tsy anaovan'ny anagany izay moa zany raha vao fikionandom-pirenena ma de lazay fa nareo fanoerana tady seza hoy nareo zay tsy mila seza am'izany fa mila ndraikitra amin'ny fanamboarana ny fainy am-bahoaka so ve do avela am'zao jirama efa firy taona lazainao fefa milamina zao délestage tsy miverina ve any aminareo rina any aminay ena mahazo adiny telo isanandro ao amin'ny CCIR zany misy délestage ao misy olona mainatsina manolona anao raha nabavy fa mpinamany anao tsy mitovy ary ny hevitra ao amin'ny fimpanoana ny filoham-pirenena tena zany mpandoalika eo amin'ny mihitsy manompa ny ministre ny énergie enareo mamona ny filoha graduel fa ahoany ty zavatra fonga izy mahatonga ny jiro santsy tapaka ny tsy fahaizanao rehetra miaraka ao zany nge le zava-misy miverina ny délestage tenenina firitaona teo atao an'izao hoe vitanay io atao tsy vita an'le izy gouvernemanta tsy mahavita azy io be de be zay ny zavatra mitrangy zay zao zava-misy ny communauté internationale vao namoaka fanambarana vao tamin'ny herinandro io fanjakana misy ao Madagasikara io a de sady tsy mahavany olana ny tsy mahavita azy ny feny risoriso tsy ny gasy ny teny an'izany fa ny vazaha de mbola ho sarianao makaiza ihany io
miaramaty eto tsika noho zany ny fanoerana de milasa hoe tsy mety tsony ty asivy fampiverana ampahendrena ny itondrana ny raharam-pirenena fa raha zao mitoy ny sambo miara-miletika eo tsika miaramaty. Maninona ara ny ao mpitondra manao an'io manao an'io hoe raha resaka sely ity de misy ko tony ekoloke momba ny mananatany sy ny sisa inona ny endrika makina an'izay itsikitsika mandrindy foana namanarina fa ao raha eo indrindra efa kaiky ny fifidianana 6 volana 10 volana de efa mitady hevitra ndray ianao anodikotonana an'le mampanela le vahoaka malagasy misy manontany mihitsy dondrona ve tsika savendana sa ahoana fa mampalahelo le vahoaka malagasy satria virafirain'ny olona fotsiny. Zay ny zava-misy zany hoe efa fantan'le falemen'le malagasy de mody tsotsofina mananonao de mandeha kely makany dekao de mikopakopa tananao de mandany 2 milliards izy tsy andany 2 milliards amy zava-misy fa raha morina vahoaka de mandany 2 milliards am'izay ny olona mba mivoaka eny amin'arabe hoe re hoe tsy izay zany zava-misy eto amin'ny firenena fa ndao ary jerentsika raha andany 2 milliards ihany maninona tsy ny lalana miala eo Moramanga makaty Tananarivo mba amboarina kely. Zao anao tsisy olona tsy mitaraina namanarina miala ny lalan'ny Mazanga tsisy raisina lalan'ny Tamatavy tsisy raisina lalan'ny Tuléar tsisy raisina de inona zany ny zavapita de inona no zavapita otokanana teleférika aizany teleférika sy volana sisa 10 volana izy any amin'ny volanao ohatrany ianao tsy haina olany raha fakapitso ny autoroute aizany autoroute zany rehetrarehetra zany mifanontaniana daholo mipetraka. Zany no mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy azo sarotsareny amin'izao ny raharam-pirenena satria ny raha international koa fa misarotra. Misy ny ady any Ukraine ho sarotra ny resaka sakafo, ny resaka solika, ny resaka gazy, tsy maintsy izy fiantraikany aty amintsika zany. Zay ary zao ny atao ny lehibe miatrika ny ankizy koa voatorotoro manohana ny Rosianina ianao voavely, manohana ny Europeanina ianao voavely. Zay ny zava-misy dikan'izany sarotra na raha-pirenena raha mahay ny malagasy zao ny fotoana raha-pahendrena azahoana mifampidinika manao hoe inona ny vahaolana atao amin'ny telo anao anarany toy satria zay zao no andrasan'ny olona io izy efa manomboka zay ka efa leo ny vahoaka sarotra be ny teny tsy leo ny vahoaka fa le vahoaka leo mo mantsaka be zao ny herim-pamoretana de natrany amin'ny Facebook ary misy herim-pamoretana de matahotra ny olona. Zay zava-misy. Ka ny ao amin'ny seny moa zany manao ny dinika ataony ao izy ny mpanohatra tsy mandray anjara amin'le izy fa de hoe ao ny ataovy eo ny anareo dia eto an-daniny ihany koa nefa nylay vahoaka malagasy araka ny teneny Alain Remiseza teo ihany hoe manaikitra le fahantrana manaikitra ny fahantrana dia sahirana ao anatin'ny ilay izy ilay tena firaisan-kina ny mpanohatra tadiavin'ny olona azava tsara. Io izy io fa nataonay ao anaty taratasy io jereo misy siny ao fa misy siny akao misy siny Andriamatora Olivera Kotovazao misy siny Martin Razanakondro ao zay amin'ny atoko hafa efa 30 farafakely na 100 ny antoko politika sy mpanao politika zay efa nanomboka amin'io io ny anomboantsika azy de toizatsika izy mbola mety ho betsaka an'io ny amin'ny manaraka ary mety misy mpitondra mihitsy ary lasa mpanohitra raha fakapitso rehefa misy mandondombaravara tsy fantatra aloha zay zany ny zava-misy tsy mahita volana alohan'ny biby fa efa kaiky ny farany mato mandeha am'izany raha-pirenena itsika raha mbola azo atao tsy miditra amin'izany fandatrarandraha zany ny malagasy zany famono zany farantsika nge nosy ho aizy ianao ilomano any anareny ao zay ilomano any koa dikan'izany sarotra ny raha-pirenena fa tsy maintsy misy fikonan-do za tsy miteny hoe inona moa tianarany teo iny filazana hoe tao fikonan-do pireneny ty zao hoe izay anaran'io mety foana io fa tsisy olany zay anarany ilazany azy foto-kevitra de ny anay mazava tsara ny fanorenany fotony le olana manontany inona moa zao fanorenany fotony tabatabany fanorenany fotony anamboarany fianarany zanakao anamboarana ny jirama anamboarana ny lalana zany hoe anamboarana ny lalam-panorenana any tsy maintsy miaingy zay ma hoe ifotony azy zany hoe le zavatra hita tsy mety anamboarana ny toe-tsaina le zavatra tsy mietireta teto ny firenena no hoe raha mandinika inona daholo le izy ohatrany hoe mijery marary ianao satria anao dokotera tiany marary ty fa tsy hoe ahoana io tapahany tongony tsy fantatra akory le aretana zany hoe zavatra mitangy maninona ianao zany mankididiny loka tapahany tongony
zay de sarotra mijery aretin'zany sa mahitanao zany indrindra fa malagasy zany nareo tataraiko misy dokotera matany malagasy anankiray hoe ohatrany tsy ampiampisaina izy ty maniny ianao rakoto raha tapahana ny sofinao maniny ianao tsy mahita ozy rakoto tsy azon'le dokotera mihitsy ahoana re zany tony gasy tony ahoana tony ny sofiny tapahana ko masony tsy mahita anotany fandrona ahoana rakoto raha tapahana ny sofinao maninona tsy mahita ozy hay le ahoana zany aretin'zany farany nantany fanoteliny izy o rakoto raha tapahana sofinao maninona ianao tsy mahita ozy rakoto fa ahoana rangadivonareo gasy reto ve atalo nahoana ianao tsy ahita nefa ny sofinao ny tapahana ka zany dokotera ozy raha tapahanao ny sofiko milatsaka ny satroko hoe zay le mahasarotra zavatra zay tsy hainao inona le aretin'le olona sy manahira anazy raha tsy mahafantatra an'le olona ianao raha olona malala hoe satroka zany am malagasy sarobidy de mahafantatra ndaso aloha raha fa izao zany nitsapona azy sarisary tenany fotsiny sangisanginy anaovako an'iny fa anatsapahresahana amin'ny vahoaka hoe tsy azo atao fona io fitediavana ny vahaolan'ny firenena io fa tsy maintsy dinihana tsara mipofony zany aiza ho azo ny délestage izany tsy mitaraina hatramin'ny olona ao anatin'ny fanjakana mitaraina anika le ministra ndray ny totontonany teto farany namanarina vonitsangana ny gouvernemanta vaovao de tonga de nisy ministra mifanambarana be hoe plafonenay ny vidinetana tsy zay le izy tam'zany ny vidiny menaka 8,000 teto azo avoaka ny orona tsara tsy rehefatsika an'zany ohatrinona ny vidiny menaka am'izao 1,000 sy 1 alina zany hoe nandito ny toerany petrahan'le ministra teo efa mitombo 3,000 ny vidiny menaka ore olona ndana miala enao ny efa milaza zay tsy hoe akory nampidinina fefa miplafonena zany hoe tsy mahazo atao mihoatra an'iny vidinetana aiza zay le tioko tenenana ohatra am'izay hoe zay le tsy faiza manao zay le tsy faiza mitantana io gouvernement io tsisy tenenina ntsony tsy azoko zay tazoman'le flohany io za de gaga marina mafy tsy hitako zay tazondana ndray mitady olona afa manao volomboasary zenge fa miteny tsy voatery zay ny anao na rakotona rabe wa alaivonao ireo fa mbola tsy nety ndraiky io alao ndraiky io ny any amin'ny ramaty fotrany efa misy voataka ndraiky io any amin'ny ramaty sainao tsony de alao ndraiky io ny any amin'ny ambassady any Frantsa de alao daholo de afondrao tsy fantatro hoe hoasina sambo be ska sambo kely zany raha io fanjakany io efimezan'ny olona fotsiny ka misy io le hady anatiny ao zany aloha tsy haiko za tsy ao anatiny de tsy mahita fa tsy mifanaraka amin'ny atsy misy alana tsy mety miala tsy faiza mitatana daholo zany amitsaiza nisy olona alana tsy mety ala zany safa izao ny alanao de iantso olona hoe aoreta za tsy anaky an'zany alan'ny président zany tapahako ny lohanao orangady fa izy ty nga nisy natao mandra-pahafatiny hipetraka amin'ny toerana ray ka misy miteny hoe ahoana sasany tsy miala fa za ihany nanana nefa anazy zany de mela daholo mety amitsika zany ay atao sangisangy foana lizy de efa mavesatra amin'ny malagasy ny zava-misy am'izao fotoana zao izahay de manamafy ny fanoerana tsy anaiky zay raha tsy misy eto Madagasikara ny demokrasia tena izy tsy asina mitikodina be atao ahoana eo ambony latabatra ny miady hevitra an'izany ahoana ny tena izinao ny anay tena izinay misy volomboasary kely ahoana ny tena izy ny irina ny anay misy mena kely tsy voatery teny hitovy ny hevitra amin'ny demokrasia fa ny fototry ny demokrasia de tsy azo alana fa lalana ray ihany ny zao tontolo zao de ny any avia manao ny demokrasia de ny any avia manao ny didy-jadona lasotro zany ange zao le raha internationaly reny zay ka hoy za hoe tsy maintsy mametraka ny demokrasia tena izy tsika fa io ihany ny lalana mampandroso atsika vita io ao anatiny io tsika mijery lalana anaovana raha-pifidianana azonao le tiako tenenina avao amin'io demokrasia tena izy zay mitsangana io no anaovantsika ny lalam-pifidianana rehetra fa kitoto daholo ireo vita ireo tsisy mandeha am'izay loniny ireo ava am'ireo tsika ny mamoaka ary amin'ny farany hoe zao zany ny anaovana pifidianana mba azahoana mpitondra ekeny rehetra sady legal le mpitondra no légitime atao amin'ny teny tsotra zahoany ny vahoaka azy fa tsy voalany rapiditra fa saigna fidy anio engetazy nangala taboatsiny engetarena ninanao an'izao de tsy mandeha raha-pirenena ka io zany zao ny eo amin'ny CNI io manao ny fionany eo ny mpanohatra teny mazava ina no ataony eo na manarina rehefa mpanohitra be dia be reo hoe nitsokina no ataony ao rediredy eo izy tsy ho vitany io ary milazanao fa mitehaka be zao ny teny izay mivoaka eo
ty le tetafinay mety mahazo faleovatena am'izay zay am'izao mety ho azo ny vola anaovana liste électorale tena izy mety zao satria izy tsy afaka miteny an'izany fa voatondro na ny andraikitsy ny seniera nge mena toeranoatra ny fiananty ireo olo reo nga faly amy zavatra misy am'izao amy zavatra zao tsy faly am'izao fa tsy afa manoatra misitrany elo mihinana fa ny raha ny hitany mihitsy fa tsy mety ahoana ny apety an'izao ka ny ataony ao zany ataony fa ny mpanohitra zany a mazava tsara iny ny fotokevitra araka ny nazavay ny alay andre miseza teo dia manoloana ny izay toe-javatra zay ny aminy hoe tsy maintsy erisona ny demokrasia tena izy ozy ianao a tena hoe fampiresahana sensisa misy tsety andray anjara ao efa miteny reo mpitady seza reo manakana fampandrosoana sensisa fa ny ataony ihany no ataony dia ona ny atoy misy sy mety andray anjara ao zany tsotra kely ny atao aminy zany efa izy efa mifanompanopao amin'ny Facebook zany eny efa mazavy aiza moa le fampandrosoana teny eny namanarina aiza hoe le fampandrosoana teny eny eto Antananarivo ve efa taony ataonanao tao embouteillage ara tsy afaka ao fa inona ny olany voalohany tanà-dehibe tsy mifamovozana efa taony ianao teo tsy afaka ao ny embouteillage manao zavatra ianao vao mainka lozanony teo aloha andana manao manko anala kely de antany ny olona efa tsy azo andana amin'ny enina maraina ny olona miala eny an-trano amin'ny sivy mbola tsy tonga any amin'ny birao zany moa de misy manontany inona mihitsy ny ataony ty mery ty ohatra zany ny teneniko am'izany zao a manontany ianao jerentsika hoe inona moa zany ty fampanotrony ataony aiza ny namanarina le volamena 27 kilao no resantsika teto efa hitanao hoe nareo mantsy mpanao gazety namana faniry miakanjo ande olo ty faniry sao de mahita an'la le volamena 27 kilao bala zao amin'ny vahoaka zero zany izy tsisy mahita tsisy miteny le vahoaka malagasy tsy hita de zao ndray hitady olona mpanendakolona de hoana ndray de izy ndray ministry tranga za mihitsy ny tena andray andraikitrany de any ndray de tsy hita ndraiky de mametra-panontaniana ny olona hoe sao de nareo maro manao nytony zavatra rehetra tony za tsy manendrikendrika hoa za tsy manondolona fa mametra-panontaniana ny olona vato ohatran'izay tena eloko be de entoka eloko maventy sy goavana to tsy hita foana le olona manao azy namanarina zay le fanontaniana petraky ny olona zay mahatonga mantaiza le volamena 27 raha tsy hitanao ny ahoana moa ny ahitanao an'le olona nanao an'le manao an'ty resaka fanendany nefa isaka ny lany isaka mandeha 10 metatra de misy manakana ny tomobile misy film moa zany maintimainty be ny ao anatiny zay olona manao maintimainty rehetra de mpangalatsasa toly raha tsy olona daly izy ke mbola andeha araka mizaha zao nefa fatan'izao anao fa izy tsy maintsy manana renseignement tsy mandany andro fotsiny zay le tiako teny tsy misy tetika matipaika amin'ny fitatavany fanasoavana amin'ny fiainam-bahoaka tsisy tetika matipaika mandeha makany amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka tsisy tetika matipaika zay anamboarana ny énergie eto firmé c'est zava-dehibe tanàn-dehibe zany a ny énergie zany tsy maintsy zava-dehibe zany ny solika ny jiro ny rano reo ny fiainan'ny olona amin'ny famovoizana sy ny fiainana milamina ao anatin'ny tanàn-dehibe ohatra na Antananarivo tsisy milamina zany ary hoavy ny olana amin'ny solika io tsy ho ela de fa hitako eto mihitsy fa tsy me ai ao io olana io atao ahoany ty efa idongo ny farany solika inona ihany ty tantody tsy azahoana itsony izy mirarahany zany rehefa tsy azahoany tombony de efa tsy mety aminy izy nga mirarahany zany iny azy gne tombony ny fiainany azy zay iny de taminy anao sosialim-bahoaka fanasoavam-boaka ny anazy tombony karaha tsy hainao miady aminy de maty anao efa be dehibe ny zavatra atao zay atao de iny meloha zay nge le resaka fampiteneny ianao tsy maintsy mahita volana alohan'ny biby azonao enao tsy maintsy mahay mitsindro vody andromerika zay a vo mendrika an'izany mitondra fireneny zany matotsika mitsototonga anoatran'io de satria tsy mahay an'izany le mpitondra matotsika ohatran'io satria tsy manana le faiza manao le mpitondra matoa ohatranao tsika ohatran'io tsika satria manao tandrametaka le mpitondra tsisy mamay azy afta tsy le farifilaretany kely dia ny fananana fahefana sy filibalibana zay ny zava-misy eto zay zavatra tokony aniny tokony kapaina voalohany rehefa hitanao fa krizy ny firenena karaha zao no izy latsaka akaditsika tsy ho ela
ka ny fahavoazan'ny firenena ohatrany to atolaka ny sasany any amin'ny mpanohatra foana raha vao misy ana dia mpanohatra ny mahatonga any inona moa ty fahefan'ny mpanohatra inona ny fehefahan'ny président Ravalomanana am'izao na ny vice président Alain Miseza amy zava-misy amin'ny firenena am'izao e tsy mahazo ny teny zay ty télévision ty na ny Real TV tsy mandeha any amin'ny canal Sat MBS mo magaga ny MBS tsy mandeha amin'ny canal Sat samy radio samy télé maleo teny zao ihany sany defa mampapaitra-panontaniana tsy mandeha am'izay lohany sany démocratie sakanany iny andalana ny ao amin'ny TV mandady ianao vao tafidy to mba hiady-hevitra zany efa impiriny tabatabany zany eo ihany eo tsy mandalo kely ny communauté internationale sokafana kely aloha andro tenandre vitandray iny defa ao ndray teny tsy miova mihitsy tontondro zatra mivokiny io ozy ny malagasy tsy miova mihitsy le fomba fanao zay hitsetitra ny vahoaka malagasy no tanjona ny adondrona ny vahoaka malagasy no tanjona ny abonaiky amin'ny vahoaka malagasy no atao mba ho mety fomora viravirainy ataotsika paiso akaty iny ahy mamaraparany isika Alain Miseza tsika moa tsy maintsy mibanjana ny hoavy fiverenana fahaleovateny hoavy ny 20 jona sy ny sisy ahoana fahitanao famatoran'ny vahoaka malagasy ary am'izao apetraka foana zay fanontania zay satria lay fiainam-pirenena zany misotra manao ny ataony any ny tontondro zatra vokina ozy ianao tsy mitsotra itsony hoan'ny sasany ny efa mangalatra ihany le fietsika nefa ny am'le régime am'izao fotoana izao raha fahitany rehetrarehetra azy de ohatrany hoe style ny betsaka sy ny sisa fa le vahoaka malagasy ny fahamatorany ny tatsaha mipiasa ny ampisehatra isan-karazany ny mpandrara azy sy rehefa atao hoe vahoaka malagasy manahoana le fahamatorany am'izay mba hoe tena miatrika ny fiainam-pirenena tena za manokana aloha mahita tena mijery mahitsy very fanambola velona ny malagasy tena very fanambola velona ny malagasy mampalahelo mihitsy mamehitra ohatra ray aminareo aho mandeha ao pasapitoanao amin'ny 9 eo am'le rond-point eo de mifanao an'izao mifandona efa hifanoroka le tomobily samy tsisy mame lalana rehefa samy tsisy mame lalana de samy tara nefa fietsika kely fotsiny ny anankiray mandevitra andanany ray de manaraka ao arinany ianao de efa miova ny fiainana hitanao am'izany le tiako lazaina hoe le toetsaitsika mihitsy ny voatono no le noho le fahantrana noho le fiainana efa mafy loatra ary io mihitsy ny anaovan'ny olona atsika ataony mihitsy amafy ny fiainanao mba tsy anam-potoana ianao hijerena politika anandinihena politika nahitolona fa io ndray rehefa voatosika lavitra loatra ny olona anaona foana nye nitrotra teto am'izao tontolo zao tsisy ny olona voko zany ny ady rehefa tena mandeha ny zavatra fa rehefa ikapoka volana izy tonga tian'ila anty eo no ratsy satria tsy mifidotsony ny vahoaka rehefa am'izay fa rehefa veriny ianao fa le nitsetitra azy de avy izy amin'ny angaty sy ny ao eo zany le tsy mety satria tsika nosy hoa zay ny anasotoisotomana lakilosy am'izay mbola mitondra na iza tsaky fidy de aza tonga am'izay be deabe ngeny teo namanarina fa voan'izay daholo be deabe ngeny laza mitaka amin'ny malagasy fa rehefa nanivitany nahazo mandafaroa niongana daholo tsy anankiray inge zany fa maromaro dikan'izany aza ataonareo de tena tsy mijery mihitsy le malagasy fa mijery izy ka tsy maintsy detavina amin'ny fanafodiny zany ohatra ny dokotera ihany zay tsy maintsy fantatra le aretina ile satroko le ry milatsaka matso tsy maintsy fantatra le aretina raha ny fireneko samy manana aretiny daholo ny firenena rehetra ka ny tsika io aloha io zay efa natomboka de zao apetrao aloha ny firaisakina ataovy mahazava ny raha ataovy ny firaisakina nyreo olona zay mitady fandrosoana hiaraka aravina alamina mba anana foto-kevitra itovizany tsika andehanana makany alofa io ny taratra ilain'ny vahoaka ny vahoaka manaraka rehefa zavaina izy zao ange zao izy koa mety teny nyralainko eo ambony seza zay ambony latabatra eo zay mahatonanoanana va izy avia ty marina ninareo vahoaka avia ty fa io koa tsy mandehandeha foana am'izao fa tsy maintsy mitambatra daholo miasa am'izany zay zao maharetinareo fa tsy moramora ny manao zavatra raha moramora ny tsy vitantsika oatra zany fa tsy maintsy nyresaka aloha ary tsika firenen'ny kabary aza mianatra ny randana tsy manenjika atsika
fa ny tsika ny zavatra rehetra de manomboka mikapary ny kapary ady hevitra fa tsy azo atao izy ny malagasy manao kapary tsy valiana tanao manomboka am'izay tsika rehefa miravina ny zavatra ainy gasy mandravina zavatra zany kapary ambony vavady io tsy mety nefa rehefa vita ny ambony zay le mambony vavady azay hoe tsy tafiditra any an-trano anao tsisy ady hevitra fa irivotsiny anao mikekiky any mpitaterakeny zany tototsika hoe kapary fa rehefa miakatra tsika zay amteny ambony latabatra raha miakatra tsika amy toerana anankiray a manamboatra an'izany rehetrarehetra any tsy akanavaka miovana raharam-pirenena ka tsy andriny efa krizy efa tsy tohatra tsony tsika voanao an'izany fa tokony anomboka zay mahatonga ny fanoherana manao hoe izahay kosa aloha na iny kidona na iny koitranga na roviana ny fifidianana na inona ho atao raha vo tsy ny demokrasia tena izy ny lalana antedavina ho alesy ho atsangana raha vo tsy fifidianana mangarahara no atao tsy anaiky zay na izy faty eto na izy velona satria zay ny lala ny fampandrosoana zay ny takin'ireo firenena ny velany tsy mamatsy fona zay ny takin'ireo vahoaka marobe reo izany tsy miteny fa fantany zavatra takina izay sady samy tompony Madagasikara zay tsika menakavy a samy eto daholo eny ary amarana azy tsika Andriamato Alay Andremseza eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ambava omana ampometrehitra inarany tianao amafisina na mety misahatra tsy voateny ihany koa fotoana zao hitenenanao azy atao mpamarana anare ny zavatra atema mafisika aloha de isaoran'ireo mpanohitra rehetra zay nampiseho firaisakina sy fihetsika mihaja sy endry tamin'ny fomba nanaovana ny tsy fanekena ny fitongina ozytsika boycott ozy ny vazaha izy motsy ny tena sarisary-pikaonandozo nareo sarisary-pikaonandoa fa everiko fa tena zava-dehibe ny hetsika andrany ary mampiseho ny favononan'ny mpanohitra andreny amy tsaratsara koa sarotra amiko ny teny fa io fivirina ataon'ny se io de ho lavo seny io de ho lavo rary sy ho tanteraka am'tiny ale raha vao mahita an'iny izy de efa tokony eritseritra tandremo tsy any amin'izy any ty zavatra hoe misy antony kosa matony olona manao an'izany ary zay ny teny farany napetraka teo hoe zay ny vonina ifofoany fa hosoy amin'n'alindalina kokoa ny atevitra antsarany seny manao an'izany raha matsapy izy hoe teritery zay zany ohatra ny tao sarisarian'le fanjakana seny iny tsy tokony ho fanjakana raha ny tena mariny fa ny sosikevitra be da be sosikevitra be de be ny liste électorale zany mametra-panontaniana fokotany angamo namanarina tsy efa manana ny boky soratan'ny olona rehetrarehetra fa manana izy zany de fa hitatsika fa be de be ny zavatra avy tao ary amin'ny fotoana aingana raha tena anao tsika ka liseniera mibetsaka am'teny hoe tsy indépendant CEO enina eo fa le hitsy ao zay mazavy CEN izy zao CEN fa tsy CEN mariny zany ary zay ngeny ataoko hoe mazovana ny seny my zavatra ataon'ny fanoherany raha mahay izy de io mihitsy no ararotany andianana manao tena misy marina tokotany ty fa sy ho fandinihana fa tsy mandeha izy moa ny tratrafarany eo ianao ny tratrafarany eo eritrereto fa nio fitondrany io de laza hoe tato le ty nisy alatra tato igadragatra foana nyreo namany ray atao hoe namana satria olona fatatra daholo ny fa tsy hoe nisy olona miforonina fa tsisy Senegaly eo tsisy sinoa ao fa tsika samy malagasy daholo ny ary olona mifankalala daholo dikan'izany a tsy maintsy mitady lalana koa izy azahoany a mametraka an'ireo dedavon'ny communauté internationale reo vondrobe resam-pirenena efa milaza tia ny voalohany tia ny faharoa ny vahoaka efa milaza zay manaiky io voalohany faharoa io mpanohitra efa milaza petrao io voalohany sy faharoa io antsara ny ambava omana zay tokony andraikitsy amin'io anazy tokony ho ataony ary hitany fa zay ny lalana tsara de tokony raisiny andraikitra anaovana an'izany zay de fa mandrainy anay ary anao zay ary mitadiny lalany zay mbola vo satandambavarano fotsiny io fa mbola be no sisa fa hoavo zay ary tsy janona tsony zay manomboka zao azahoana mahatongavantsika am'izany tanjona de davon'ny rehetra izany iny ary isaorantsika Andriamato Alay Andremseza nitondra an'izay fanazavana izay ilaina ny fanazavana ohatr' zany mba sanatria hoe hinanana mamboly na hoe andefa tany fotriny am'izao hoe hinan-kena tsy fantatra zany fahendrena malagasy daholo ary de ilaina tokoa ny hoe mampangarahara ny raharaha ary zay mangarahara zay foana no tadiavin'ny malagasy na amin'ny resaka inona io na amin'ny resaka inona raha vao zavatra hoe takotakonanao sarotsarominao ino ny tena mahalinana io hoe misy zavatra ao dia zava-dehibe ny fanazavana tahaka nyreny misaotranao Andriamato Alay Andremseza misaotranao namanarina de rehefa iantsona reo de tonga foany zay eny ary foany zay fa zavatahotra misaotra mipianitsika koa
sy tsy mijery mijery satria efa elaelany kalova vakin zao de ie ny miala le maquillage ie efa elaelany tsy tety de mety tsy sadidin'ny olona tsony tsy mifitsika io ihany ianao io eny ary na ianao teto an-toerana na ianao nampitany Ramasina dia isaorana daholo tamin'ny fanarana miara-manonjy MBS Radio Mada amin'ny fotoana manaraka indray ny fotoanantsika veloma tompoko.